Tomboko lasy tomboko vavy miarabantsika rehetra izay manaraka n'izao fandarana manokana izay miainga avy ety amin'ny tokantranony Andriamatoa Hajo Andriananarivelo ety Ambohy Manambola ety izy no vahintsika ho amin'ity alina ity andeha tsoko hoe président ianao satria président natoko izay fantatra eto amin'ny firenena président orinasa ihany koa malonza indrindra dia vahintsika ho amin'ity alina ity président Hajo Andriananarivelo flou national ny antoko MMM miarabanao tompoko ary misotranao nanaiky nasain'ny fandarana ho amin'izao alina izao. Miaraba Gasikara ary miaraba andreo mpijerentsika rehetra amin'ny fahitalavitra sy mianoantsika amindreo hainao manjery eto Madagasikara. Mankasitraka indrindra tompoko araka izay fanazavana izay mihitsina dia miaraka mampita n'izao fandarana izao ny Real TV Madagasikara ny Real 94 MPM eo ihany koa ny fahitalavitra Cool TV ny fahitalavitra ABC ary ny MBS ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Ankoatran'izay président dia marobe ireo hainao manjery any amin'ny faritra ny onjapeo izay miaraka mampita ratsorona zany resaka de malagasy ray manontolo mihitsy no mijery anao sy manaraka anao ho amin'ity alina ity ka dia ankasako manokana ianao amin'ny famalinany andro satria raha izahay teo amin'ny Real TV Madagasikara nisany nanasanao foana efa nisaiko ihany fa impito nanasana anao everiko fa nanaiky anao androany ary fotoana angaman'izao iresana akoatran'izay ihany koa dia betsaka ny andry anao raha tsy hivitsika kely tany amin'ny 10 no fandarana farany ny rahanao tamin'ny fandarana l'invité du Zoma tamin'izany fotoana zany tany amin'ny 13 débat présidentiel nisy ihany ny adihevitra zay nataonao fahitalavitra rahavavy ny 20 atao anatiny reny fampielezan-kevitra reny amin'ny akabiany androany no azoko ilazaina hoe mivoaka amin'ny fahanginany amina fandarana amina fahitalavitra Andriamatoa Hajo Andriananarivelo zay flou national ny antoko MMM. Raha sitrako aloha dia hitondra fampafatarana kely eto ianao anintsy na ihany koa anampy raha misy ny fahatsona satria mampanao gazety ihany petsaka no mahafantatra anao petsaka ihany koa mety hoe tsy mahalala anzay teo hoe lalana ny diavinao zay président Hajo Andriananarivelo 9 taona ny lehila ny vahintsika ho amin'ity androany ity manambady Andramatoa Tantely Rabetafika tonoko manokana satria vehivavy ny vadinao malahirana mantsy eo amin'izao fotoana izao ary mananjanaka telo mianadahy ianao dia ingénieur en sciences et techniques des industries agroalimentaires ary manana ny diplôme universitaire du 3e cycle en environnement et santé ihany koa izay samy azonao moa tany Montpellier tany Frantsa moa raha ny marimarina kokoa araka nambarako teo dia mpitantana orinasa ianao ary indrindra tompona hainao manjery isan'izany ny Cool TV izay miaraka mampitatsika an'izao fandarana izao teo amin'ny lafiny politika sy ny andraikitra teto amin'ny firenena kosa dia efa intelo voafidy ho ben'ny tanàna ianao atao amin'ny commune ambanivohitry Kadina Andrina ratsorona zany ny taona 570 ianao lany voalohany faharoa ianao lany ny taona 770 ary mbola lany fantelony ianao ny taona 7 midiky zany fa olombe fidy no nianganao raha miresaka tontolo politika sika ary misy lanjany zay amin'ny adihevitra zay ho resantsika rehefa aveo voatendry ho ministry ny fanajariana ny tany sy ny fitsinjaram-pahefana ianao tany amin'ny taona 7 rehefa tafapetraka teto Madagasikara ny teteza mita ranomarina dia anisan'ireo mpitolona niaraka tamin'ny filoha ankehitriny mbola ben'ny tanàna izy tamin'izany fotoana zany raha tsy diso ary ny fitadidiako ohatra ny nanana andraikitra teo anivony commune Antananarivo renivohitra ianao to ohatra ny vice présidence ina tsy tadidiko tsara eto ianao anitsy an'izay ary prime ministre alefitra nisana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany ianao nanomboka ny taona 12 hatramin'ny taona 13 ny taperan'ny teteza mita teto Madagasikara indray mandeha nilatsaka ho fidina ho filoha am-pirenena ianao candidat ho filoha pirenena tamin'ny taona 13 ary nahazo ny laharana fahatelo tonoko manokana ihany koa ohatra ny 9% mandratsy diso
sa firy 10,5 10,5%. Misy dikany ihany koa ny anonako an'izay ilayntsika ao anatin'ny adihevitra arivo avy eo a isan'ny nanangana antoko politika teto Madagasikara ianao a antoko MMM nanomboka ny taona 2014 ary filohan'izany antoko zany a izay fantatra fa antoko izay manana maizy azy eto Madagasikara ho anahy manokana dia sokajiko antoko lehibe fahatelo eto Madagasikara ianao satria na tiana na tsy tiana dia mahery ny 500 ny ben'ny tanàna ananany zany antoko malagasy miara-miainga izany ary mpanolotsaina 200 mahery no anananareo 2,000 mahery mihitsy ary ny sombamboka miisa 7 no lany tamin'ny anaran'ny antokonao ary loholon'ny Madagasikara miisa 2 tamin'ireo fifidianana farany moa zany izay netrehantsika teto Madagasikara taty amin'ny taona milokelon'izay aloha dia armada ianao anisan'ny mpitarika ny armada nandritra ny fitondrany filoha teo aloha ery Rajonary Mampianina tafapetraka sy tafaverina teo amin'ny fitondrana indray ny filohan'ny Rajoelina ny taona 2014 ary voatendry ho ministra ianao tamin'izany taona zany ary ny tantana ministera goavana robe zao ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy akoatran'izay dia nahazo ministra roa ihany koa ianao raha tsy diso fitadiko ny fanabeazan'ny pirenena dia avy amin'ny MMM teo ihany koa ny fampianarana ambony raha tsy diso anisan'ny nahazo anjara toerana ihany koa tao amin'ny fiadidinan'ny repoblika satria ny sekretera général ny fiadidinan'ny repoblika ihany koa SCP dia avy amin'ny antoko MMM tamin'izany fotoan'izany ho resantsika iny rehefa avy eo ary nanapa-kevitra moa ianao zany ny ametra-pialana teo anivon'ny gouvernemanta ny 12 martsa 2024 satria 12 martsa ny remaniement ao arinan'iny nanao démission ny gouvernement zay nisy anao ny 10 martsa eny mba tsy ho tisy daholo zany tata rehetra zay tadidiko zany ary 7 volana tateo aoriana aloha somary tonono kely taoriana ny fametra-pialanao zany tsy ompikambana ao anatin'ny gouvernemanta izany hoe ny 9 novembre 2024 dia nisy interview zay nataonao nanambaranao ampomba ofisialy fa tsy miaraka intsony amin'izao fanjakana zao ny antoko malagasy miara-miainga izay no fantatro mahakasika anao sy mombanao misy hoaintsanao kely ve na anampianao Madagasikara ary misotranao namerina an'izay tantara zay satria tsy tongatonga ho azy ny fanaovana politika fa misy dingana maro tsy maintsy natrehana ary ilaina ny mahafantatra an'izany mba tsy siny onoono rehefa anerina any fa dia mino angamba efa voaitsika teny an-dalana teny daholo zay mety latsaka kely fa amin'ny ankapobeny dia izay ny lalana ny diavo ny tenako manokana sy ny antoko malagasy miara-miainga mankasitraka indrindra toko teknisiana ny safidy anao politika anao diraiky manokana satria marobe za moa mifandarako amin'ny Real TV dia miteny foana hoe mahita karazana démission collectif ny manampahaizana ho azy raha ny raha-pirenena jerena isan'ny manampahaizana ianao ny safidy anao politika isorako manokana na dia eo ary ny lafy ny fianakaviana ao anatin'izany rehetrarehetra zany efa ny tanany andraikitry ny olombofidy efa ny tanany andraikitry ny olombotendry ary tonga hatramin'ny natao hoe prime ministre lefitra everiko fa lalana goavana zany androany moa dia filohana antoko lehibe fahatelo satria saika hitananao daholo zany ny antokonareo zany ny rafim-panjakana rehetrarehetra irosoa ao anatin'ny ady hevitra tsika araka ny fampidirana antoko teo dia anisan'ny natao hoe tena nitolona ianao tajako ianao tamin'ny 2024 miaraka tamin'ny filoha Andry Rajoelina mbola be ny tanàna izy tamin'izany fotoana izany nandeha ny teteza mita ary rehefa nandeha ny raha-pirenena dia tafa-kevitra fa tsy afaka mirotsaka ny filohan'ny teteza mita Andry Rajoelina sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ho anay mpanao gazety be ny vaovao voaray anay tamin'izany fotoana zany ary anisan'ny tsara toerana ianao sy andriamatoa Edgar Zafindravazy ministra amin'izao fotoana zao ho atolotry ny filoha ny teteza mita Andry Rajoelina tamin'izany fotoana zany kina tanteraka mpanara-bavao raha nahitanao nanao fanambarana milohan'ny congrès ny TGV zay natao tetsy Andranomena raha tsy diso tamin'izany fotoana zany ary nanao déclaration ianao fa ho candidat
lasa tsy fanadino président azo andehany anarivelo arareto kely satria tsy mipiry a iarakisika anatina fahitalavitra ohatr' zao sy adihevitra ohatr' zao satria tsy mba impiry manao an'ireny ianao ka te-antany kely satria mbola tsy voavaly zay fanontaniazay hatram'izao inona ny antony nahatonga anao asa manao anticipation ve sans dévancer sady ny congrès ny TGV tamin'izany fotoana izany a ka nanaovanao déclaration hoe izaho dia candidat filoham-pirenena 13 na dia mbola tsy mivoaka akory aza ny tapaky ny congrès ny TGV izay ho candidat ho atolotra anolo any filohan'ny tetezamita any Rajoelina tamin'izany fotoana izany. Ia, ny voalohany indrindra aloha dia ny tenako tsy TGV, mbola tsy TGV ary tsy tao anatiny antoko TGV mihitsiny. Raha niditra tao anatin'ny sehatra politika ny tenako a mabe ny tanàna dia tsy miankina ary ireo mandanak telo nataoko tany Kadinandriana dia tsy miankina daholo ary ny natongana nosikana anao politika dia ny fahatsapako hoe misy zavatra tokony ho entiko eto amin'ny firenena fa indrindrandrindra ny sehatra anankiray mba isan'ny nafinaritra satria izay nitaizana dia ny tany ambanivohitra tao Kadinandriana dia izay aloha zany a no mibaiko anahy ny aina tao anatin'izay 12 taona mahery ny tantanako ny tanàna Kadinandriana izay a natsapako fa azo atao tsara ny mampandroso ny firenena ary misy a dingana be da be fa nataonay tao anatin'io commune Kadinandriana io ary mahalala an'izany daholo ihany rehetrarehetra tsy farany io fa voalohany teto Madagasikara tamin'ny fampandrosoana tsy teny tantara zavatra be da be fa raisiko fotsiny ohatra hoe io no nanao plan communal de développement voalohany teto Madagasikara satria amin'ny mateknisianina dia amiko a ny azahoana vokatra aingana dia ny fananana planina hoentina mampandroso dia izay a nisan'ny voizina ary nentina fomba fiasa tany raha tonga araky ny voalazanao teo reny raharam-pireneny reny a dia nandray anjara tsy tamin'ny 7 ihany a no nandray anjara fa tamin'ny 7 a nandray anjara satria nahatsapa na dia nianatra tany ivelany ary dia noditra aty nandray anjara tamin'ireny tolom-bahoaka ireny hoe ilaina ny manova zavatra teto amin'ny firenena za dia mitady an'izay hoe fahatsarana amin'ny fitantanana ny firenena izay satria rahantsika mahita fa tsy mandroso ilay izy ary betsaka ny olana tsy mampandroso azy rehefa tonga ny 13 satria tonga dia tany moa ny nitondrany gasikara ny fanontaniana dia mazava ho azy a tsy nanapa-kevitra ny filoha rehefa tsy afaka ny latsaka izy a tamin'izany filohan'ny tetezamita fa dia niteny taminay hoe saminareo milatsaka amiko a nametraka tsara ny fanontaniana taminy hoe ianao no tokony hisafidy fa rehefa tsy hisafidy ianao somary natsapa ve ianao fa hoe tsisany mety ho voasafidy ho candidat amin'ny filohan'ny tetezamita tamin'izany dia nidévancer ianao le isa inona ny tena antony tsy dia any amin'ilay hoe ho safidy satria izy no niteny amiko hoe malalaka ianareo a zay tianao dia mazava amiko zany a fa tsy hanana fanapahan-kevitra izy ary vao marina le fanapahan-kevitra rehefa be satria hitanao a fa mbola nilatsaka ihany izy zany hoe narary taminy zany le tsy afaka nilatsaka tamin'iny zany hoe voatery izy zany tsy afaka nilatsaka dia tsy mety manapa-kevitra dia izay mazava ho azy raha raha-pirenena tsy afaka apetraka amin'izao tsy maintsy misy fanapahan-kevitra raisinao a mba hafana mampandroso ny raha-pirenena ary mino a fa ny filatsahana tao anatin'iny a dia nafahatsika nahavita fifidianana nivoana tamin'iny a tetezamita zay niteraka olana teto amin'ny firenena iny izay ny hitako zava-dehibe mila tadidy tao anatiny hoe ny fandraisanao anjara tamin'ireny ny fandraisako anjara tamin'ireny dia nafahako nanampy ny fireneko nivoaka tao anatina olana anankiray fa raha ohatra ny fandray tao ka ohatra dia hoe anao blocage teo fotsiny a tsy andeha makany amin'ilay fifidianatra za dia isan'ny nanapa-kevitra tamin'ireny a hoe tsy maintsy atao ny fifidianana na betsabetsaka raha ny sakatsakana tao anatiny malala an'izany a na ny mpitatana ny CENI tamin'izany na ny communauté internationale fa hiazo andreny anarivelo dia niteny a hoe tsy maintsy atao ny fifidianana ary tsy maintsy io a ny ifarany ty tantara mampalahelo teto amin'ny fireneny ity a satria nampiady antsika rehetrarehetra mba afahantsika mamadika pejy vaovao raha ohatra ka miverina amin'ny tantaritsika dia iny zany no ataontsika hoe fisarana voalohany aloha zany teo aminao a sy ny filoha Andry Rajoelina nandeha ny fifidianana nambaraka teo larana fahatelo ianao 10,5 isanjato
no vato azonao lany filoham-pirenena ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina ary enina mpanao gazety fa tohatry nanao karazana fifampirarana tamin'ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina ianao ary nitoeran'ny prime ministre mihitsy no nangatanao tamin'izany fotoana izany araka ny vaovao izay voaray anay zany asa no ny antony hoe tokony côté sy ny sala amin'izany ve ny prime ministre satria merina ny filoham-pirenena tsy nanaiky ny filoha Hery Rajaonarimampianina dia indray ianao fa niverina lasa mpanohitra nandritra ny régime Rajaonarimampianina nanangana ny armada nareo tamin'izany fotoana izany ny fantaniko zany androany dia hoe manaiky ny fisiny zany négociation zay tsy raikitra izany ve anao ka nahatonga anao niverin-dalana indray niaraka tamin'ny filoha Tetezamita tao anatin'ny armada. Ny antoko malagasy miaramiainga sy azo andrainy anarivelo tsy mpanao politika politisianina mino aho fa mbola any ny filoha Hery Rajaonarimampianina afaka manamarina an'izany fa tsy nisy fanarahana manokana na tamin'ny tenako na tamin'ny vondrona politika miaradita amin'ny malagasy miaramiainga tamin'ireny niaraka tamin'ny filoha Hery Rajaonarimampianina tsy nisy ary mamafisiko tsara tsy nisy zany ary izy afaka manamafy an'izany tolotanana ny nataonay ny hoe vita iny fifidianana iny raha ilainy izahay dia vonina ny anome tanana ary izy no niteny hoe ilaina daholo ny olona rehetrarehetra ary zay ny nanampianay anazy ary zay ny nanolorana tanana azy azony ataony gasikara no mibloqué an'iny fitondrana Hery Rajaonarimampianina iny azonay natao zany nolotanana ve nareo saingy voatsipaka tsy andraisany ve anao raha azonay natao ny nanao an'izany satria nanao sosokevitra taminay ny mapara hoe andaotsika efa nao fanarahana miaraka ny mapara sy ny MMM dia manana majorité tsika dia tsika manendry prime ministre fa izaho mihitsy no tsy nandaha hoe izaho tsy nitaizana zany anao otage na filoham-pirenena lanom-bahoaka zany fa tsy adino tantara ministre nareo ny ministre ny fanatanjahantena ankehitriny zay mbola talian'ny kabinetra tsy nanolotra azy diso kely ianao mialatsiny fa hitsika ianao tsy nanolotra n'Andriamatoa Ajare Sampa ho prime ministre mihitsy izahay ny maronisa teo anivon'ny assemblée tsy nanolotra anazy tamin'izany fa arao tsara ny tantara fa tsy nanolotra azy zay ny antony izay tsy tao anatin'ny mapara tsy tao anatin'ny mapara zay fa vondrona politika miaradia tamin'ny malagasy miaramiaina iza zany natolotrareo zay ny fanarahanay tamin'ny Hery Rajaonarimampianina dia ny hoe izay metraka majorité miaraka amin'ireo antoko hafa ahafahanao manendry prime ministre zay ahafahanao mitondra n'ity firenena ity dia izy no nisafidy an'Andriamatoa Cool Roger dia izay ny teny hoe raha io zany mety aminao Andriamatoa filoha ahafahan'ity firenena ty mandroso satria nalaza tamin'izany ny VPMMM mantsy isan'ny nanaiky zay ny fanendrena nataon'ny filoham-pirenena samy hafa zany nanolotra izy dia zay ny teny hoe tsy manana olana zay satria mila vahana ny olana natolotrareo ny prime ministre Cool Roger ve tsy nanolotra prime ministre zay fa ny filoham-pirenena no nanolotra anazy nangataka tamin'ireo vondrona politika tao amin'ny assemblée nationale mety aminareo tia dia zay ny teny hoe mety aminay io fa raiso satria mbola veriko ihany izahay tsy tarika korotana na anao otage na anao politika politisianina nanaovako politika fa tady vaolana ho an'ity firenena ity taorianan'izay dia niverina nanokatra ny armada ianareo midika ve zay fa niverina tamin'ny filohany Rajoelindray azo andehany anarivelo sy ny MMM ny armada ny fiangan'ny armada tsy any amin'ny hoe fanohanana ny Andry Rajoelina tamin'ny voalohany fa hoe vita iny ny crise manino tsika raha ohatra mifanome tanana fampandrosoana ny firenena teto amin'ity tranoko ity gasikara no ny voro voalohany ny tao amin'ny armada ny famelany hoe andao re mba zavatra mahasoa ny firenena no ezahantsika atao manomboko izao ary avy mivory teto zay dia nyraisiny tamin'izany fotoana zany nyraisin'ny filoha perinasa tamin'izany Hery Rajaonarimampianina dia niteny taminy hoe zay dia raha misy ilanao anay dia vonina izahay fa zao kosa ajao ny lalàna zay misy eto amin'ny tany sy ny firenena indrindra ny VP eo amin'ny voniny ny antenimera-pirenena
mba tsy isian'ny korotana raha pitso raha afaka pitso satria raha zay no zavatra iseho de iverina olana foana eto amin'ity firenetsika ity de hitanao tsara ny zavatra niseho avy eo tonga tamin'ireny empêchement ny filoha teo aloha reny zay ne ny elany ary zay ny elana amin'izany natongavanay tamin'ny fanomezan-tanana sy ny fampiresahana tamin'izany hoe andaotsika mba makalesona amin'ny zavatra efa nisy teto amin'ny firenena zay ny voavoary mbola velona daholo areo olona rehetrarehetra tao anatin'izany mandeha ihany ny tantara président Adzo Andriana Narvelo rehefa nisafidy ny onona ny ampitan-dranomasina ny filohan'ny tetezamita nandritra ny fitondrana hery rajonary mampianina tonga ny fifidianana 24 nanapa-kevitra ny tsy latsaka ianao fa anoana azy amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 24 ary rehefa tafapetraka somatsara zany régime Rajoely zany dia sokajiko isan'ny natanjaka ny MMM matao anatin'ny fitondrana satria ianao raha teo nahazo ministera goavana lehibe anankiroa ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy teo ihany koa ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny ministeran'ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiantifika samby olony MMM avokoa hatrany amin'ny fiadidinan'ny repoblika azy dia nahazo ny SCP zany ianareo rehefa nandeha le fitondrana dia toa ohatra ny karazan'ny volosana tsikelikely nga nalana tsikelikely nga satria nisorona amin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena tamin'izany fotoana zany ramatoa Volaingo Marie Thérèse zay solom-bavim-bahoaka ny MMM niala koa taty aoriana ramatoa Rejo Fienena ary ianao aza moa lasa natao ministera ray sisa nisorona taminao ministeran'ny asa vaventy nandeha ny tantara ary tena ohatrany hoe niala tsikelikely zay fahefan'izay tonga hatramin'ny ataontsika hoe fametram-pialanao mihitsy azy tsy fantatro hoe ny ayay ve ianao fa tsy ho reconduit intsony ny remaniement ny volana maritra 2024 ka natonga nareo nanao fanambarana ny 1 maritra 2024 rehefa nitsangana ny gouvernemanta ny 9 maritra 2022 ary ankoatran'izay azy taty aoriana dia nahenony mpanao gazety fa nametra-pialana tsy ho MMM ihany koa Andriamatoa Fienena Risara rehefa nandeha ny resaka rehetrarehetra tsy fantatro tao aoriana ny dian'ny filoham-pirenena tany Ambovombenga mba niengany mba tsy ho diso fitadidiko tany izy ary nanao fanambarana tean-tany androany manahoana nandraisanao an'izay atao hoe famolosana tsikelikely anao sy ny antokonao ny fahefana teo ampelantananao ary mety azo fatarina androany hoe inona marina ny tena zavanitranga tao anatin'ireny raharaha Fienena Risara ireny sy ny tranga rehetra makasika ny MMM ka nahatonga an'izao tranga kehitriny eo aminareo sy ny IRD zao toka ny tsara ho fatana toloha ngambany dia ny antoko malagasy miaramainga tsy akoho ka hoe ny volosana araka ny voalazanao teo fa ny antoko malagasy miaramainga dia antoko ary antoko manamaizy azy sorona taminareo daholo zany ny fahefana rehetra raha tsorona zany ka tsy fahefana ny tena zava-dehibe gasikara rehefa mitondra firenena fa ny résultat ary ny résultat raha ohatra hitanao hoe tsy mahomby amin'ny toerana anankiray ka soloana dia tokony miaiky amin'izay zany ianao fa zay ny mahatsara ny firenena inona ny andikanareo zay atao amin'ny antoko malagasy miaramainga dia voalohany indrindra aloha tiako fantatry ny mpijery rehetrarehetra sy mpiaino antsika izahay tsy nangataka ny hoe omeo ministera zay na meo SGP zay fa ny filoha no niantso anay nanome anay hoe afaka me olona itotatana an'izao ministera zao sy zao ministera zao afaka manamafy an'izany ireo rehetrarehetra ny ara-dita aminay tao raha ohatra matsapa mpitondra fa hoe tokony hosoloana satria izy manana tsaratsara kokoa dia tsy nametraka olana tamin'izany tsy mbola naheno ianao ny antoko malagasy miaramaina ka menomenona ohatran'ny antoko sasany hoe zay tsy nahazo toerana na zay meo toerana tsy toerana tompoko ny zava-dehibe fa niasa atao ho an'ilay firenena rehefa mena andraikitra politika andresaka inona ny andikany antoko MMM ny sorona tsikelikely hatramin'ny ianao ary ny fandikanay dia ny hoe mety tsy mahay zany tsika fa misy olona mahay kokoa noho isika fa tsy maninona alao menazy fitatanana ny firenena fa androany ary ave mandeha ny firenena mandroso ve ny firenena
ny tsara ve fitantanana raha-mpanjakana ny nandeha ve ireo ministera ny alaniny antoko malagasy miaramiainga rehetrarehetra eo ary amin'ny akapobeny ve nahitamboka tsoa ary ve ilay gouvernementa ny alaniny malagasy miaramiainga de izay zavatra zay ihany fototry ny ady hevitra fa tsy aminay tsy nametraka olo tsy mbola naheno ianao ny antoko malagasy miaramiainga ka ny antsoantso ka ny teny hoe amin'ny toerany zay mila ministre tsia afaza matahotra anao vidirako mibilan MMM matany anaty ministera sy ny département tsy zany tsy hiditra amin'izany zay satria matoa ianao misy lehibe an'ny gouvernement eo misy filohan'ny republika dia anjarany zany mandinika ny hoe mety sa tsy mety ny asa ataonao raha ohatra indray kosa hoe zavatra hafa no andraisan'ny ministra na critère hafa no safidianan'ny ministra zay indray kosa aloha ngamba tsy hidiran'ny antoko malagasy miaramiainga fa androany zay fantatra nihitanay tsy mandeha le izy avy eo anao miresaka moa hoe misy miala ao amin'ny antoko malagasy miaramiainga ohatra ny antoko rehetrarehetra misy no mandeha misy miditra lasa ny mamba dia misosoka ny voay dia tsy mametraka olana ho an'ny antoko zany tsy ny antoko malagasy miaramiainga rery no ny ainany zany fiainany zany fa ny antoko rehetrarehetra manana an'izany daholo inona ny tena marina tamin'ny raharaha fiainena resary iny raha mahazonao mamoaka ataontsika hoe révélation androany izy angamba ny tsara ny taninao raha ny taratasy hitako teny amin'ny Facebook dia ny hoe tsy mahatsiaro izy ao anatin'ny antokontsony dia izy no antaninao fa manina izy tsy mahatsiaro ho tompona ndraikitra atao amin'ny antokontsony tsy misy zavatra ambatika tsara ho fantatra ny vahoaka ve salamsana so dia nampanantenana toerana tsy fantatra ka zay natao hoe izy ny tsara ny taninao hoe nisy na nampanantena toerana anazy hoe fa raha tetỳ amin'ny malagasy miaramiainga aloha tsy nisy akoatran'ny hoe nanapa-kevitra izy nisy hitaka atao amin'ny antoko ohatran'ny olona hafa dia ajaina amin'izay fahalalahany zay satria maro ihany koa ireo niditra dia tsy nampiovany ininona moa zany ao anatin'ny fiainan'ny antoko amin'ny akapobeny nanapa-kevitra ny hiala atao anatin'ny gouvernementa nareo ny raiky 20 roa amby 20 raha tsy diso ny 10 angamba nanao démission ny gouvernementa izay indisy anao ny apitsony iny raiky 20 roa amby 20 nanao déclaration ny MMM fa tsy hiditra intsony tao anatin'ny gouvernementa manaraka izay hitsangana eo zay ny voambolana nampiasainareo tamin'izany fotoana izany madehibe ny resaka fa hoe namatika iajo andriana anarivelo ny MMM ary ny député ny Evraolodinina moa dia nanamafy mihitsy vo izao raha iajo no namatika ny IRD zay plateforme manohana ny filoha Andry Rajoelina inona marina no tena antony ny alanareo tao amin'ny IRD sy ny gouvernementa moa zany raha marimarina tokoa ny ala venareo sa ny esorina namatika ve sa ny tsipadolaka ny tana tompoka tsy fantatra aloha izy no lahan'ny filoham-pirenenany ny MMM sa ny tao amin'ny TGV kiza zany ny tena nahazo tombony tamin'ny fanohanana ny TGV nge zany nahazo tombony tamin'ny fanohanany tsy lasa filoham-pirenena ny toanan'ny MMM kiza no tsipadolaka ny tana atao anaty ianao ihany teo nanome fanazavana ny hoe zao ny zavatra natao tamin'ny MMM zay tsy miteny zay satria manaja rafitra sy manaja ny rafi-pitondrana ny sorona ve nareo sa ny ala zay mbola nilazaina nay zay tamin'ireny hoe afaka mena ministera ianareo ray roa fa mijanona fangay ajo andreny anarivelo reo no afaka manao ministra ao anatin'ny malagasy miaramiainga efa hitanao zany tamin'ny gouvernementa teo aloha fa natao reny gouvernementa mamarana ny fitondrany filoha teo aloha Erajonary Mampianina ngay ajo andreny anarivelo nga candidat ho ministra ary izaho manokana araka nilazaiko anao teo na ny antoko malagasy miaramiainga amin'ny akapobeny tsy mbola nangataka mihitsy ny hoe ataovy ministra irakoto na iraso na iza fa rehefa tsapany eo fitondrana fa hoe misy olona amin'ny antoko malagasy miaramiainga afaka manao an'ilay asa dia natsony dia nanaky an'izany zay ary ianao ihany nanamafy teo fa manan'olona be dabe ny antoko malagasy miaramiainga tsy voatery ajo andreny anarivelo reo nge no afaka manao an'izany fa nanapa-kevitra ny antoko ny hoe tsy andray anjara tsony na dia nisy arany fanomeza tokony hoe ho amena ministera ianareo anankiray anankiroa sy nrehetrarehetra mety profony zany angamba na tonga ny namana sasany tatio arina ny eritreritra hoe toerana efa azo hoe ranga dia tsy neken'ny antoko fa dia alao aloha miala amin'ny antoko mihitsy hitazomana an'io toerana io anazo manokany zany fa amin'ny antoko mazava ny hoe tsy
tsy mety zao fomba fiaraha-miasa zao a tsy mandeha any amin'ny tokony ho izy a tsy any amin'ny fanarahana ny zavatra misy eto amin'ny firenena fa itsika mila zavatra mandroso ny tolona ny erahana satria nyresaka an'izay ianao teo dia ny hoe anovany Madagasikara ny ova marina ary ve Madagasikara nandeha ny amin'ny tsaratsara marina ary ve Madagasikara zay zavatra zay a zay ny eneny mibaiko anay fa tsy nitoerana akory na ny zavatra indrindra président Adzo Andry Anarvelo martsa 2 nareo vao nanapa-kevitra fa tsy ho ao anaty gouvernement intsony le fanjakana nefa janoary 7 no nanomboka mitantana ny firenena tsy karazana ohatry ny afetsifetsena ihany ve hoe io fa efa iletika le sambo dia andaotsika hiala ao anatin'le izy ianao nga mieritreritra hoe androany zareo mahatsapa hoe fa miletika ny sambo ka manina ny andro 2 fa tsy tany amin'ny 2 dia efa niala ary nareo satria zay tao anatiny amin'ny matompona ndraikitra anao a dia miala nenina ianao tsy kilalao anjazany gasikara fitantanana raharam-pireneny ka hoe idongy ahako na hoe rehefa tsy mety amin'ny eritreritra dia miala fa manila fandraisana tapitra le mandat vao nanapa-kevitra fangatapitra amin'ny mandat tamin'ny 2024 satria 2024 efa taona farany sisa mantsy tsy taona farany a efa heritaona 2 taona misasaka ny amin'izao fotoana izao ny antony a dia mazava tsara ny hoe taona azadinao fa nandalo covid ny firenena ao anatin'ny misy an'ireny olany covid ireny a azo ny everina ny hoe misy zavatra tsy afaka mitaterahana fa rehefa vita kosa ny olana amin'ny covid a dia fa tokony iverina amin'ny laoniny a ohatra ny firenena rehetrrehetra ny firenena hafa ny ova raha ve le fitantanana ny ova raha ve le asa natao tsy zay ny zavatra niseho teto amin'ny firenena ary zay dia nametraka ary ny tantara ny tsara ary nylazaiko zay tamin'ny efa tamin'ny nareo namana mpanao gazetiny ny tantara ny tsarantsika rehetrarehetra izahay tadidinao tsara nisy nilaza zay a ny volana febroary a 2024 ny hoe nitandrema ianareo nitandrema fa tsy tokony misy ahilikiliky izany fa ajao ny olom-boafidy fa tsy hoe rehefa tsy olom-boafidy a amin'ny antoko misy anany tena kokony a dia tsy olom-boafidy fa rehefa olom-boafidy dia olom-boafidy daholo a amin'ny ny asina sahaza azy izy ireo satria eninay fantatra izy satria tamin'ireny ny antoko malagasy miaramiainga dia efa nanao ny assise régionale leran'ny Madagasikara dia maheno zay ny feoan'ny olona avany ary ny teny an'izany zay mety zavatra hafa ny nandraisana azy hoe nareo nga te hanohatra tantarangeno ny tsara avy eo tapitra ny taona 2024 tonga ireny motion de censure marina zany ny teneninay hoe misy ene a tsy mety a eo amin'ny fitantanana andraraha-mpanjakana ka mahatonga amin'ny teny frantsay frustration an'ireo olom-boafidy a isanambaratonga an'ireo tantara noho ny tsara avy fa marina ny teneninay izy rehefa mivomafy eo anatiny eo ny firenena foana lay fomba fanaovana politika mantsy no mahatonga atsika mametraka fanontaniana androany ndre mato azo andrehana ny arvelo ny antony dia zao tao anaty gouvernemanta ianareo tsy nahitana feo mihitsy tsy hita tety ivelany tsy fidy voikevitra teo aminareo sy ny fitondrana na hoe ny MMM sy ny RD andeha ataotsika an'izay a fa maninona rehefa tatyany ivelan'ny gouvernemanta vao nandeha an'izay mitsikera rehetrarehetra inona ny fanazavana hoentinao makasika an'izay gasikara mino fandray androany ianao a hitondra firenena iandraikitra raha-raha-mpanjakana solidarité gouvernementale sa tsy resaka solidarité gouvernementale ihany a fa rehefa ao anatiny ianao ka misy ny olana dia lazaiko teo hoe tsy resaka kilalao anjaza akoriny izy io satria tadidio tsara fa ny fomba fisainanao fomba fihetsika eo a dia misy fiatraikany lehibe amin'ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny ny tianao zany a dia na ohatra ny fanaon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao ifanebaka masom-bahoaka ifanalabaraka masom-bahoaka dia mba ahoana le vahoaka hoentina amin'izany mba ahoana le firenena fijerin'ny olona an'izany firenena toy inona zany ty Madagasikara ty amin'izany fomba fitantanana zany mialaneniny zay tao anatiny nanoro hevitra zay tao anatiny fa rehefa tsisy miheno a dia afaka didy zany hoe tsy ova mihitsy zany a dia aloha manasa tanana tsy hoe tsy ary teny hoe efa voky dia ampy zay fa andao amin'izay tsika hivoaka fa efa voky ohatra raha resaka tombotsoa le izy a dia anao ihany angeny tantaran'ny fiainako teo Gasikara mba fantatrao ny karaman'izany be ny tanàna ambanivohitra 12 taona ny nanao be ny tanàna tany ambanivohitra
tombontsoa ve ny nananaovako politika tsy a tsy tombontsoa zany mihitsiny fa ny fitiavako an'ity tanindrazako tya sy nitaizana mikasika an'izany hoe fitiava-tanindrazana zany. Maro ny olona mieritreritra fa za mody miady ny MMM za aloha malagasy a raha aloha za malagasy fa za tsy vaza zay moa le fomba fiteny zay fa ny gasy indray mantsy hoe mody miavana zay ny gasy indray a ka androany ty angataka précision mihitsy président azo andriana anarivelo tena efa vita divorce ave azo andriana anarivelo sy Andro Rajoelina androantsika miresaka io vita divorce ave ny atao hoe IRD sy ny MMM efa mazava be ne zany efa nisy fanambarana nataonay hoe efa veloma tsy misy mandra-piorona tsony io tamin'ny fanambarana jerevy tsara maritra 2024 dia mitenonareo hoe izahay dia tsy ao anaty gouvernemanta fa tsy mpanohatra ihany koa rehefa taty amin'ny novembre 2024 dia nanamafy ianao ny amin'ny hoe itsika dia tsy miaradia amin'izao fitondrana zao ihany koa nofantaniko zany amin'izao fotoana zao a mpanohitra amin'ny fitondrana venareo tsy miaradia amin'ny fitondrana zay a misy nefa milaza ho mpanohatra ny fitondrana ajainy zay satria droany zay a zay koa mivoalazany lalàna hoe mpanohatra amin'ny fomba ofisialy tsy ady toerana amin'ny mpanohatra zay dia niady tamin'ny fitondrana teo aloha mba hisiny zany fanoherana tena ara-dalàna zany dia tsy androany zay kokony a nde hiady toerana ry amin'ny mpanohatra indray tsy miaradia amin'ny fitondrana zay tsy voatery rehefa tsy miaraka dia hoe tsy maintsy irona makany amin'ny mpanohatra tsy hoe mitovy amin'ny hevitra amin'ny mpanohatra zay zao manana sénateur roa anatin'ny antemeran-do olona tsara toerana aka ny toeran'ny filohan'ny fanoherana ao anatin'ny sénat aisiko ianao fa tsy zay koa ny lalàna fa ny lalàna mazava fa tsy maintsy manana groupe parlementaire zay vao afaka maka an'izay inona tsy nanaovanareo an'izay satria ny lalàna ao anatin'ny antemeran-do olona dia mila isa farafakeliny ahafahana manangana groupe parlementaire tsy ampy a ny isanay roa tsy ampy a satria nitapaky ny besiny maro tao a dia efatra vao afaka manangana groupe parlementaire tsy afaka nanao négociation politique sy ny salam zany ve tsy fantatro tsy mpanao politika politicianina ny antoko malagasy miara-miainga azahoana toerana gasikara anisan'ny tena rasany maro amin'izao fotoana zao a rehefa nandeha ny fanazavanao ny amin'ny hoe tsy miaraka zao fitondrana zao intsony a io fa nanomboka anetsiketsika le ajo andriana anarivelo mandeha mitety faritra manao conférence ery manao congrès siatsy ary manomboka mampiseho visibilité amina haino vaky jery tambadrotra serasera nisy fotoana moa za valalanina mihitsy ary fa tonga hatramin'ny nafandehanana taxi moto ianao tamin'izany fotoana zany tanao hoe ka betsaka ny embouteillage eto Antananarivo efa mihetsiketsika ka tonga dia mahitsy ho candidat ho filoham-pirenena ave andriamato ajo andriana anarivelo ao amin'ny fifidianana manaraka eo manana rafitra ny antoko ary ny antoko malagasy miara-miainga amin'ny mantoko azy a dia ametraka an'izay mantoko zay a raha sitraky ny antoko a dia manapa-kevitra izy a izy ao natao filoha izy ao natao candidat amin'ny manaraka manana zay ambition candidat zay nefa nivenao amina mpanao politika anany manana ambition daholo na ianao ary angamba inoko fa manana ambition koa candidat filoham-pirenena le resaka eto mantsy manana ny ambition amin'izany daholo ary iriko ny malagasy rehetrarehetra raha nazano ambition zany za manokana efa nirotsaka fantatro zany a fantatro ny asa-panjakana fa olony antoko a mpitatana antoko a miandro zay fanapaha-kevitra ny antoko ohatran'ny fanapaha-kevitra ny resantsika teo ny hoe rehefa miteny ny antoko hoe mialahy ianao anaty gouvernement tao a dia miala midika zany fa androtraka candidat ho filoham-pirenena ny MMM ny MMM dia nandray anjara tamin'ny fifidianana rehetra hatramin'ny tsanganany hitantsika angamba zany isy miresaka hoe raha sanatria ka ohatra ka tsy tonga any amin'ny atao hoe fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny antoko MMM andeha ataoko hoe raha sanatria mba zava tsara andresaka satria hitovy tantana ny antoko rehetrarehetra iverina anohana ny filohan'ny Rajoelina ve anao raha ohatra ka izy no tonga deuxième tour gasikara dia amin'izao fiainanaina antsika zao dia anao hoe dia mieritreritra fa mbola tafiakatra deuxième tour zao fitondrana zao a mazava tsara mitsy andresaka fa tsy mieritreritra ny iverin-dalana tsony zany tiako tenena amina politika mantsy andresaka iresaka fanohanana n'izany filohan'ny Rajoelina zany any erinana efa mazava angamba mivaly teniko teo Andriamato ajo andriana anarivelo misy ihany koa ny mieritreritra fa titika iraisana ny anao sy ny filohan'ny Rajoelina raha milatsaka ho fidiana ianao zany ratsorina zany dia hoe ampizara vato ao anatin'izany rehetrarehetra zany a ary ny PDG Mambravatomanga ihany no ao ambadika reo sy manome volanareo marina ve sady iso zany fijeriny ny mpamakafaka politika zany
so dia mba diso tanteraka mihitsy ny eritreritrao fa toinona moa no zaraina manany maizy azy ny antoko malagasy miara-miaingy ary matona lany a sénateur député zay a dia olonay ireo ary tsy misy a androany a fifandraisana manokana na amin'iza na amin'iza na mpanambola iza na iza eto Madagasikara amin'ny ajo andrenena arivelo sy ny antoko malagasy miara-miaingy. Ny antony matsy niaraka atao ihany ianareo a ny IRD sy ny MMM tao anatiny atao hoe raha politika zany a ty antany androany inona no mahasamihafa ny MMM sy ny IRD tsy kapokara ihany ve tsy kitsafy ihany ve leksi izy sala am'zany. Ny MMM dia antoko politika manana doctrine mazava raha hitanao a zay dia ao anatin'ny international démocrate centriste ary membre ao anatin'ny comité exécutif raha ny tenako manokana zany hoe mpanapaka eran'izao tontolo zao anivon'io international démocrate centriste io international démocrate chrétienne taloha zany hoe mazava zany ao anatin'ny antoko malagasy miara-miainga ny foto-kevitra hijorony ary iza no miaradia aminy izay a dia isan'ny zava-dehibe ao anay dia nyresaka io maolona io a miady amin'ny kolikoly a ary ny fitsinjaram-pahefana apatsahivy fotsiny ho an'ny namantsika sy ny mpijery antsika rehetrarehetra ny hoe isan'ny firenena lehibe a no entin'ny démocrate chrétienne teo aloha dia ohatra ny tany Italia zay niady tamin'ny mafia italiana ny tany Colombia zay niady a tamin'ny mafia colombiana tamin'ny Pablo Escobar reny dia zany a foto-kevitra ny ombonanay ary ekeniny antoko malagasy miara-miaingy ary edivany malagasy miara-miaingy satria izany a nietretinay a fa manamafy a ny demokrasia fa indrindra mandeha makany amin'ny fampandrosoana ary ny tena zava-dehibe ao anatin'ireo fotom-pisainan'ireo a dia nyresaka fitsinjaram-pahefana ary fantatrao tsara fa ny aina tao anatin'izany raha ny tenako manokana miasa tao anatin'izany ary ny antoko malagasy miara-miainga dia manana traikefa lehibe amin'izany resaka fitsinjaram-pahefana zany ary niasa nanamafy an'izany teto Madagasikara tamin'ny sehatra misy anazy zay nefa tsy natao zany ho avy a ko anazavanao amin'izany zay a no mahatonga an'ilay hoe samy hafa mihitsy a les plateformes zay tsy fantatra samy manany heviny ao anatin'io sy ny antoko tsy azonao ampitoviana zany zay dia antoko malagasy miara-miainga misy a foto-kevitra mazava ary mifatotra amin'ny eran'izao tontolo zao fa tsy hoe teto Madagasikara ihany maninona tsy nampiasainy zany tena nampiasainy zany fitsinjaram-pahefana zany ary afaka manontany ianao nireo be ny tanàna zay mitondra teto Madagasikara fa mba isany a nametraka lova tsara tamin'izany resaka fitsinjaram-pahefana zany zay mba tsy lazako aminao fotsiny hoe fametrahana ndreny fond de développement local fametrahana ny NDDL ny Institut national de décentralisation reny ary teo amin'ny fitantanana amin'ny ankapobeny a ny fanitarana ny isan'ny bonao ny fananantany sy ny fandrafisatany teto Madagasikara io fitsinjaram-pahefana io a tena nanaovanay a fandiniana lalina isan'izany a tadidinao tsara angambany fa ny antoko malagasy miara-miainga nanolotra ny volavolan-dalàna zay mbola miasa amin'izao fotoana zao io a teny amin'ny anteny meram-pirenena raha somary taraiky ny fitondrana teo aloha tamin'ny fanatanterahana an'izany hitanao amin'izany fa tena niainana ary tena hiasana ary nahitam-bokatsoa za ho an'ny firenena isan'ny natonga ny tsy fanarahana androany eny dia tsotry tsy mandeha any amin'izay fitsinjaram-pahefana zay fitantanana raha-pirenena samy mahatsapa an'izany tsika samy nahita an'izany tsika ka misy ny conseil de gouvernement conseil de ministre tsy afaka miteny mihitsy nyvena zay malahirana ny teny ary tena keo amin'ny fahefana tsy nanao an'izany tena miteny mihitsy ary nanamafy an'izany mihitsy ary ny teny an'izany zay tao anatin'ny fitantanana fa zay moa nitapaky ny besin'ny maro a dia nainao a manaiky a dia miaro toerana dia mijanona eo a nainao kosa mba mandinika hoe fanaovana politika zany tombotsoa iombonana dia aloha tsy manohy an'izay lalana tsy mety zay tsony président Zondriana Narvelo amarana antsika an'izay le fanaovana politika zay a tena mahitsy ny fanontaniako dia mba maniry valiteny mahitsy aminao ihany koa nanenina venao niaraka tamin'ny filohan'ny Rajoelina tsy nanenina ako tamin'ny asa nataoko tamin'ny firenena nanenina venao niaraka tamin'ny filoha Andry Rajoelina fa ny zavatra tsapako sy ny zavatra hitako dia voafitaka satria tsy arak'ilay fampanantenana be da be
hoe anovany Madagasikara ny zavatra hitako. no fitahan'ny filoha Andry Rajoelina ve ianao zany na tsiaro aho voafitaka ary alao zavatsara zay satria matetika mantsy le mamitaka lazaina ny voy ihany indray ny lazaina voafitaka rehefa aveo fa zay na tsiaro aho voafitaka satria nitolona ny joronay teto Madagasikara hatramin'izay dia ny hoe fanatsarana nyity fireneny ity androany na ininona fomba filaza Gasikara tsy mila hoe manao fandalinana be da be fa jerentsika fotsiny ireo indikateur rehetrarehetra ny emotra ny firenena tsy mahatsiaro tena ataontsika hoe ho tompona andraikitra ihany nefa nyvenao tena tompona andraikitra matombola mandray anjara anatin'ny sehatra politika androany ary zay ny mbola hijoroako raha tsy natsiaro tena tompona andraikitra dia fa mipetrapetraka taty atokantranoko taty tompona andraikitra amin'le fioemora ny firenena tompona andraikitra amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena ary zay any mbola nolorako hevitra zay ny hijoroako hoe tsy resy lahatra koa tamin'ny zavatra natao teo fa mahatsapa fa mbola afaka manao tsaratsara kokoa zay ny mahatonga anamy sehatra eo anivon'ny politika fa raha fantatra hoe tsy havita ninina mihoatra ny hafa tsy sehatra eo tsony président Joandrina Narvelo atevitra be amin'izao fotoan'izao ny resaka zoam-pirenena vahiny izay anana ny filoha Andry Rajoelina nandeha ny débat juridique nandeha ny débat politique ary samy nana ny fahitany azy avokoa na ny technicien na ny politicien asa mba te antany ny hevitra ao fa ny vaovao farany aloha dia ny fanambarana zay noentiny ramatoa filohan'ny antemera-pirenena Kristina Zananamosony amin'ny hoe efa misy ny tolo-dalàna eo anivony anteny mera-pirenena amin'izao fotoana izao anatsarana na hoe anitsina anio code de nationalité io manahoana ihany koa ny andraisanareo an'izany efa karazana fiomanana sady any amin'ny fifidianana zay ho avy eo ve mba anatsarana ny toeran'ny filoha Andry Rajoelina zay voakasika ao anatin'le ady hevitra mety azo heverina ihany koa ve nisina session extraordinaire no mety réaction anao mihitsy zany makasika an'ity raharamanga zay mbola mafana hatramin'ny androany ty toka misaotra anao nametraka fanontaniana satria raha hitanao tsara izahay tao amin'ny antoko malagasy miara-mianga no nanao fanambarana voalohany rehefa nivoaka reny vaovao reny misy dikany zay ny antony tena tohina tanteraka zay ary nylazainay mazava tao anatin'io fanambarana io ny hoe miantso ny filoham-pirenena zay anazava mivoaka malagasy zany le resahanao hoe débat juridique sy ny rehetra zany mazava ne voalaza ny lalàna teny frantsay mazava ho azy le lalàna article 42 zany teny frantsay ny voasoratra ao par frantsay efa namoaka iny hoe le président de Madagascar est français dinandriary mbola fanazavana mihoatra an'izay mahiteny frantsay mihoatra ny frantsay zany tsika malagasy zay aloha ndray ny faharoa eo iny resaka lalàna iny fa mba azonao saretsaina ve Gasikara hoe filoha amperinasa no mangataka zoam-pirenena vahiny izany mamitaka an'izy amin'izany izany voafitaka ao anatin'izany fotika tanteraka ange zany le androm-panjakana atao hoe filoham-pirenena ary zay ne ny fototry ty tsy fandrosony ty Madagasikara ty ny fahampiteny reo androm-panjakana rehetrarehetra ary zany tsy ekenay ary zany natonga anay misaraka amin'ny fitondrana amin'izao fotoana zay fa maninona no potehana ny androm-panjakana tsirairay avy no ny tombontsoa manokana satria ho raisiko tombontsoa manokana zany satria raha maheno an'izany resahanao zany hoe andao tsika hiditra anao anovany lalàna iarovana anisa zany io lalàna io arovana tombontsoan'olona anankiray nge zany na anankiroa nefa ny ady hevitra ny adrisan'ny herintaona teto any ananana fifidianana madio sy mangarahara tsy nisy an'izany hoe andaotsika rivory andamina an'izany satria sao dia miteraka korotana ka tsy mampandroso amin'ny Madagasikara aiva izy ty rehefa tombontsoan'olona manokana zany dia afaka dinihana le lalàna tsy mety zany efatra amby folo sy roa arivo no nivoaka ilay andeha ataontsika hoe naturalisation zany ao anatin'le izy nareo ary mbola nanohana azy mifana amby folo sy roa arivo midika ve zany fa tsy nafantatra ihany koa raha ihajo andriana Narvelo sy natoka MMM fa hoa mizaka zoam-pirenena frantsay ataoko mazava tsara aminao le izy sy mipijery atsika raha izay antoko malagasy miara-miaina nafantatra fa nangataka ny zoam-pirenena frantsay Andriamatoa Andry Rajoelina dia tsy nanohana azy zay midika zay tsy nafantatra nareo voafitaka koa nareo zany voafitaka tanteraka zay ary maharary anay mihitsy le izy
satria tsy napoizinay hoe eto Madagasikara misy olona mahavitan'izany nefa mieritreritra ny hitondra ny firenena. Mahitsy ndraiky efa notaniako raha sitraka président aminao bebe ny ady hevitra débat rehetrarehetra fa aminao manokana sy ny antoka mamay mara afaka hoentanao ny feoan'izy ireo aminao tompoko mahazo milatsaka ho fidino ho filoham-pirenena ve ny filoha Andry Rajoelina izay mizaka ny zoam-pirenena frantsay io amin'ny fifidianana manaraka eo satsia mahazo milatsaka daholo zay olona rehetra mifanaraka amin'ny lalàna ary zay manaja ny rafim-panjakana misy eto na tsy mahafapo ary le izy satria zay no fahatsika mandroso ny olona rehetra zay fa ny filoha Andry Rajoelina zay mizaka ny zoam-pirenena frantsay io antaniko io anan'hevitra hito zay avalin'ny fitsaranavo mba malalam-panorenana fa tsy anjarako no niteny hoe mahazo milatsaka na tsy mahazo milatsaka izy satria olazaiko no teo hoe raharaha-pirenena lalàna marobe zany fa anjarany ny fahefana mahefy eto Madagasikara ny manapa-kevitra amin'izany dia ho tsarain'ny tantara eto mbola veriko indray le niteneniko tsarain'ny tantara eto tsika rehetrarehetra rapitso mazava tsara mihitsy zay anisan'ny vaovao mafana ny farany herinandro teo raha ny sabotsy marimarina kokoa nanambara amin'ny fomba ofisialy fa ho candidat ho filoham-pirenena ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nandritra ny congressn'izy ireo natao tetsy Tanjombato anisan'ny candidat zay poids lourd zany tamin'ny fifidianana farany teo satria niatsika amin'ny deuxième tour larana faharoa zany raha izao fiseho an'ny fihetsika ny filoha Andry Rajoelina sy ny mpanohana azy zao ohatry no lalana makany amin'ny atao hoe ho candidat amin'ny deuxième mandat ihany koa izy manahoana no andraisanao an'izay candidature ny filoha Marc Ravalomanana an'izay aloha ary manahoana ny andraisanao an'ireo candidat manomboka amin'ny sehoseho amin'izao fotoana zao tsy izy rery io koa zao mihetsiketsiky ny député cité intérieur Andriana Solonaiko manao miavatoro paraina Augusta ihany koa amin'ny anarana toko tsara tahafy na efa mampiseho fa mito candidat izany rehetrarehetra zany aiza ho aiza ny antoka même sy ajo andehana anarivelo fantanina telo tonga dia natambatra ya voalohany indrindra aloha malalaka ny fitotsahana ho filoham-pirenena eto amintsika zay ny voalazan'ny lalàna ho anay eo amin'ny toko malagasy miaramiainga ny zava-dehibe dia tsotra inona no eritreretintsika ho an'ity Madagasikara ity zay dia antoko misokatra ary vonina amin'ny adevitra ary zay foana ny adevitra raha hitanareo teo ny tantarainao teo ny tantara momban'ny antoko sy ny hevitra nentin'ny antoko hatramin'izay ho anay ny zava-dehibe androany dia efa latsaka kanterena ary tena sahirana ny firenena tsy misy za tsy mino ary ny antoko malagasy miaramiainga tsy mino fa misy olona iray na vondron'olona iray mahavita manavitra ny Madagasikara androany fa mila fandraisana andraikitra ny voaka malagasy tsirairay avy mila fandraisana andraikitra tsika tsirairay avy dikan'izay izay dia miantso ny afahana mamorona any ampitso tsaratsara kay koa izany miakina amin'ny olona tsirairay avy miakina amin'ny tompona andraikitra tsirairay avy satria tsy afaka toizantsika ntsony any zavatra misy amin'izao fotoana zao aona ndraisanao ny candidature ny Marc Ravalomanana safidy iny fa izay manokana tsy matahotra ve ianao tsy matahotra ve ny antokonareo hifaninana amin'izay ahoana moa natahorany antoko malagasy miary ianao ihany no nilaza teo Gasikarany hoe manana solomavambahoaka zay manana ben'ny tanàna manana sénateur izy akoatranay ny manana an'izany dia ho atahotra ve zay fa tsy any mitahotra no fanaovana fifidianana fa ny amin'ny hevitra hoentina amin'ny zavatra tsaratsara hoentina rapitso ho an'ny firenena zay amin'ny antoko malagasy miaramiaigna dia manomana relève miezaka amin'izany asa raha fantatrao fa tsy voatara tao anatin'ilay tantara teo moa fa ny tenako dia isan'ny nanangana ny ULTPI ohatra amin'ny fondation Frédéric Ebert efa ho roapolo taona mahery zao mbola firy taona zany tamin'izany fotoana zany dia efa namenao tao moa ny taonako dia efa nieritreritra n'izany relève zany satria amiko ny tena mpitantana dia ny olona rehefa manana andraikitra dia efa mamola vola sahady ny olona miaradia aminy andrainy andraikitra raha pitso sy raha afaka pitso ihany koa même zao izy azao nefa relève mila efa misy relève ve azo eritreretina ve zany hoe président azo andehana anarivelo zany amesihatra ny relève atso azy fa tsy hanao ohatran'ireo antoko lehibe ary efa nanao an'izany masiny efa nanao an'izany ary raha hitanao ny tantarany antoko malagasy miaramiainga disaka misy fanolorana fandraisana ministra dia miezaka izay mandefa karazana olona maro samihafa
mandray misehatra amin'izany zavatra zany ary tsy vitany hoe defa any amin'ny ministra ihany natao hoe relève aminay fa amin'ny lafiny maro samihafa ihany koa na io amin'ny lafiny économique na io amin'ny lafiny politika ihany koa fa mampiana-janaka ihany koa zahay ary mampianatra ny tanora aminay misy na lefa miofana satria aminay ny olany Madagasikara androany ny olana fototra Madagasikara dia fanatsarana ny fitatanana ny amerenana ny tany tandalana ny tena ipetrahany tena fotokevitra zay maharesy lahatra anay ny fitsinjaram-pahefana fa indrindra ny ahafahan'ny zanaka malagasy tsirairay avy maneho ny ari-pasoavana namen'Andriamanitra azy ka hiasa ho an'ity firenentsika ity zay le mahaolona ny resahako teo ary indrindrandrindra fanajana ny lalàna sy ny demokrasia zay mipetraka teo anao ny fahitanao andreo le candidat mitsikitsika maro samihafa sy ny am'izao zay mety ho candidat moa zany satria mbola tsy misy fanambarana ofisialy ny ambony mampirisika azy ivoiny hevitra satria ny politika dia ady hevitra mampirisika azy ireo ivoiny hevitra ny dia anjarany vahoaka no misafidy ny hoe iza ny tena manana paikady sy programanasa afana mampandroso an'ity fireneny ity fa mbola veriko ihany izay eo amin'ny antoko malagasy miara-miaingy dia miezaka no ametraka tsaratsara kokoa ny Madagasikara rapitso iarahana manana ary ao anatin'izay miantso ny rehetrarehetra zay mahatsiaro tena fa mitovy hevitra amin'ny antoko malagasy miara-miaingy amin'ny fanomanana ny ampitso ifanome tanana amin'ny tontolo fanaovana politika eto Madagasikara io zao ho avy ny fifidianana utopie fidianana antsika amin'ity 13 sy 10 ity raha ny lalam-panorenana no jerentsika satria hatreto aloha mbola tsy misy ny décret zany miantso ny mpifidy fa dia andrasantsika zany atao hoe 12 volana jolay raha ny fanazavana filohan'ny Tsinia be dia be ny ady hevitra maro isan-karazany ahoana ny fijerinao an'ireny ady hevitra ireny raha tsy laza fotsiny ankoatrany hoe tsy fafahanareo antoko politika afaka mamory vahoaka ankalamanjana sy ny fanakasakanana maro samihafa amina herim-pamoretana mpitandro filamenana bomba mandatra zanomaso izay le paysage politique zay manoana ny fahitanao azy sy ny fijerinao azy paysage politique androaniny dia mitovy amin'ny firenena ihany Gasikara mihemotra zany zavatra resahanao zany sakatsakany zany zay tao amin'ny antoko malagasy miara-miaigna dia isan'ny efa laza tamin'ireo tompon'andraikitra mpanjakana rehetrarehetra ny hoe tsy mety zany satria izay ihany na tonga ny korotana sy ny tsy filaminana dia tao amin'ny firenena mihemotra ny demokrasia eto Madagasikara ohatra ny fiemoa ny fiainan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny tsisy tsy mihemotra zany amin'ity firenena ity androany dia mbola toizantsika ve zany dia mety amintsika ve zany tsy mety zany ary tokony ho samy atsapasaina amin'izany daholo dia mila manovotsika zany mandeha ny tsaratsara kokoa ny zavatra tsy mety teo aloha rehetrarehetra dia tokony mba hatsahatra fa raha ohatra hoe ny zavatra efa hita fa tsy nahomby ka natonga antsika amin'izao toerana misy antsika izao mbola toizantsika eto dia maizina no avy zay nefa ny atsy te hitondra maizina ho an'ny Madagasikara ahoana nefa ny fahitanao ny fandraisan'ny fanjakana le jerevo tsara hatramin'ireny teny amin'ny antemera-pirenena farany teo ary misy mifandray vozon'akanjo mihitsy sy mbanana le izy zay nge le tsy fahafantarana n'le fitatanana ny raha-mpanjakana Gasikara potehina daholo ny androm-panjakana zay nge ny nasimba n'ity fireneny ity hatramin'izay zay tonga eo amin'ny fitondrana dia mieritreritra hoe mafy be izy rehefa afaka aminao zay tiany ataony amin'ny antenimera-pirenena afaka aminao zay tiany ataony any amin'ny antenimeran-doolona afaka aminao zay tiany ataony any amin'ny fitsaranavombalalampany afaka aminao zay tiany ataony amin'ny androm-panjakana rehetrarehetra tsy zay nampandeha n'ity firenena zay ny nasimba n'ity firenena ity inona nefa satria mieritreritra fa izay no afahana amin'izany eo amin'ny fitondrana izay no afahana mipetraka ely eo amin'ny fitondrana fa tsy nisy mihitsy fieritreretana hoe ahoana ny anamafisako an'ireo androm-panjakana ireo mba hiaro anahy ka rehefa miala eo amin'ny fitondrana dia mba voariko ny zoko amin'ny maolo-tsotra anahy amin'ny maolo-pirenena anahy dia milamina zany ny firenena rehetrarehetra fa izy milaza fa tsy hanao an'izany koa nareo raha mahazo fahefana zany hoe fa nahazo fahefana moa nareo fa le hoe tena mimaigna mihitsy no numéro 1 an'ny firenena izy milaza fa tsy hanao an'izany koazany foana mantsy natao rehefa ity ivelany fa rehefa mahazo fahefana dia adino zany rehetrarehetra satria zay manana foto-kevitra antoko manana poto-kevitra manana doctrine mazava manana fitsipifezana mazava tsy hampanao tsara teo
fa ny eo amin'ny antokonay rehefa tsy mitovy tsy manaiky ny foto-kevitra iangan'ny antoko dia mametra-pialana satria mafy zany ny doktorin'ny antoko mafy ny fitsipika eo anatin'ny antoko fa ny antoko tsy misababaka etsieroa kohony zay mahatonga anazy hoe rehefa ity ivelan'ny fitondrana dia ohatrany hoe mora foana ny manakihana fa rehefa tonga ao dia mangorokarena sy ny be marenina sy ny jamba sy ny zay foana le pratika politika mantsy hatramin'izay foan'izay ny amin'ny hafa angamo zany fa tsy amin'ny antoko malagasy miaramengy araky ny naveriko taminao teo fa niezaka izay ary afaka midefendre miaro ny bilanay tamin'ny zavatra nataonay rehetrarehetra betsaka niezaka na fanatsarana no entinay ndrisanantsika teo tamin'izah tonga atao ministera ny fanajariana ny tany iny 20 ny isan'ny barao fananantany teto Madagasikara androany izy tafiakatra 320 zay niezaka nampitombo an'izany voalohany satria izany ilain'ny vahoaka ohatra fotsiny zany hitanao tsara ny fametrahana ny voalaza teo reny reo rafitra mikasika ny fitinjaram-pahefana mety ho resahantsika rehefa aveo ny resaka lalana niezaka zay namerina amin'ny laoniny ny programa pirenena mikasika ny lalana tsisy manaraka le izy potika rehefa aveo rava aloha fa hidirantsika zay fa faranantsika ny resaka politika manahoana ny fahitanareo ny zotra-pifidianana amin'izao fotoan'izao ny processus électoral eo ihany koa ny CENI izay manomana an'izany fifidianana zany adihevitra moa ny amin'ny hoe mpikambanao amin'ny CENI ny rafitra hitantana eo ihany koa ny rafitra hitsara ny ACC zany zay tiako resahana izany adihevitra ambony latabatra no entin'ny mpanohitra foana ny mba hisina concertation adihevitra mafana ny tokotany mba hisiny fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra andraisany rehetra anjara ny lalàna ny fiain'ny fifidianana ny firaisamoam-pirenena moa dia tonga hatramin'ny hoe tokony hipetraka amin'izay zao ny adihevitra momba ny resaka financement ny campagne zany ny plafonnement ny fond campagne zany rehetrarehetra zany manahoana ny fahitanareo azy raha mikasika ny lalam-pifidianana sy ny zotra-pifidianana angambany raha isan'ny naindray anjara mavitrika hatramin'ny 13 nakatia dia natoko malagasy miara-miaingy hatramin'ny tsanganany mihitsy satria aminay amademokraty anay dia ny fifidianana dia zava-dehibe hanamafisana ny demokrasia fa misy io tsika afaka manao fifidianana nefa firenena tsy demokraty ary zay ny mampiaya amitsika miteny zao hitatsika nandritran'izay fotoana zay fa tsy ara-dalàna nibetsaka tao amin'ny fanatanterahana nio refontin'ny liste électorale io ary ny CENI ihany no namato tena tao anatiny tao araky ny zavatra nylazainy taremarika anankiroa fotsiny no resahako aminao gasikara dia mba afantarany mpanaraka atsika ny hoe mitombona ve sa tsy mitombona ny zavatra resahantsika eto tamin'ny CENI dia nilaza raha nomboka nio refontin'ny liste électorale io fa tokony tokoteny frantsay mazava izy am'izay 13 millions 500 tsika mpifidy eto Madagasikara ary zay notratsariny zay firitsika androany arany niangy io tamin'ny antotanisa tamin'ny fanisana faobe tamin'ny 24 androany tsika 3 zany hoe fa 5 taona teo arina raha mandalo amin'ny instat tsika dia fantatritsika fa raha ny prévision ny instat dia 15 millions zany tsika androany nefa ny any liste électorale zay farana andro vitsivitsy rapito zay io moa zany niovaova teo foana hoe mifarana tsy mifarana fa arakaraky ny toetrandro izy io dia 10 millions tsy tafiakatra 11 millions mihitsy tsika hatramin'izao zany hoe malagasy ray amin'ny malagasy telo tokony hifidy zany tsy tafiditra ao anatin'ny liste électorale misy olana ane zany misy tsy mazava ane zany tokony andraikitra n'izany daholo ane tsika rehetrarehetra zay dia amin'ny atoko mahatoko politika anay tsy mahatsiaro mihitsy hoe tsy anjara anay fa tompona andraikitra zay fa namena sehatra ve nanazavana sy afaka nandray ny feo anay ve ny CENI amin'ny fanatsarana an'izany tsy misy ka inona sosihevitra reo na nyvolana androany io ny zava-misy eo hitatsika marina fa eto amintsika dia inscription volontaire zany hoe ianao no mandeha misoratra anarana fa tsy hoe ny fanjakana na ny CENI akory no mandeha any kanefa amin'ny matokona andraikitra anao dia manana didy ianao manana didy
misitona ny vahoaka anetsika ny vahoaka andresy lahatra ny vahoaka hiditra anatin'ny lisym-pifidianana nanao an'izay asa zay ve ny fanjakana nanao an'izay ezak'izay ve ny seni tsika samy nahita daholo nisy ve zany eny tena olana mipetraka eto nefa ny any fifidianana dia asany rehetrarehetra androany misy ve mangarahara ny fitantanana ny amseni ka hoana ho alefa ihany ve sa ho avela aloha raha zay le resaka lisy-pifidianana zay fotsiny ny hevitry ny MMM zany atao ihany ary ve ny fifidianana sa ny hevitray aloha alamy mandray loha io sa ny hevitray dia mazava ny hoe nareo ny manam-pahefana mahefy eo arao araky ny lalàna zay tsy araky ny lalàna tokony ajanona raha io zany ny olona tonga ny soratra anarana dia mandraisinareo zany lesona fa tsy naresy lehatra ny vahoaka isoratra ao anaty lisy-pifidianana inona fepetra ho raisinareo mikasika an'izay zay nge no endrasany fa ny fifidianana aloha dia tsy maintsy atao satria araky ny lazainay teo zay dia demokraty ary ny fifidianana ihany no fahatsika manamafy ny demokrasia manao indray le fanomanana amin'ny resaka volasiana saka ho resanao tapaka kely izy ny resaka ny fandaniana amin'ny fanaovana fifidianana somary mampalelo antsika ne eto Madagasikara dia izao ataovy mangarahara io dia nilaina ny mangarahara ny fampiasana amin'ny vola ny fanaovana fifidianana vonina ve ny MMM raha ohatra ka misy ny antsoina hoe plafonnement na fin de campagne na ohatra eto tsy matahotra an'izany ve nareo tsy manana olana amin'izany zay satria hitanareo tsara fa zay tsy isan'ny olona mpandany vola be rehefa tonga amin'ny fifidianana nefa naresy lahatra olona dia mety tsara ny fodi-pisainanay zany fa mila jerena akaiky dia izao avaiza marina reo vola reo ary marina ny tenen'ny mpamatsy volantsika na ny hoe mpiara-miombonantoka amintsika fa mety avany amin'izareo koa nge reo vola reo tsara izy mangataka amintsika mitenenany hoe ataovy mangarahara fa zareo koa tsara mangarahara ny misy azy ihany satria hitantsika zao mivoaka dolo ny resaka maro samihafa misy zany ihany manana kitapom-bola mipetrapotsiny any ambadika any mba averenao ty koa reny ho an'ny voaka malagasy zanaty zany zany efa ny adihevitra tamin'ny andro ny valamifosonanivo 73 député ny hoe vola avy any ivelany vola maloto hoe tsika moa dia nametraka rafitra mihitsy ny anaramasona zay vola zay zany rehetrarehetra zany manao hoana ny mety ho fanatsarana ary avy any amin'ny atoka MMM zany mba tongavantsika ny amin'le tanjona hoe madio mangarahara ikeny rehetra andraisany rehetra andrara zany tokony isin'ny tena adihevitra satria mila jerena hatramin'ny lalàna mikasika ny antoko politika ny fanaovana politika eto Madagasikara satria ny tokony ho izy dia tokony ho mangarahara daholo zany zavatra rehetrarehetra zany na ny vola fidiran'ny antoko politika mba te amin'ny tany ianao azo hoe firy ny antoko politika manana compte amin'ny banky izay ane ny antoko politika malagasy miaramigna dia manana compte any amin'ny banky noho ny lalàna dia tsy maintsy manana an'izany fa roa taona zay vao natafasokotra n'le compte zany hoe na eto amin'ny fiarahamonina eto amintsika ary zany dia efa misy olana satria betsaka ny banky nanda hoe sarotra mandray compte ny antoko politika zany nefa ny lalàna ny manery anay zany hoe na fampiarana ny lalàna ary zany mbola olana eto amintsika mila fahivatoetsaina lehibe zany eto amintsika mandeha makany amin'ny hoe mangarahara sy ny ady amin'ny kolikoly sy ny ady amin'ny fahalovana rehetrarehetra raha manana zay fahavonona an'izay ny mpisehatra politika rehetrarehetra azo atao tsara zany ary zay ny tiany malagasy miaramaingy ifampizarana ao anatiny eo mila fanovany Madagasikara tsy vitany tantara lalàna apetraka fotsiny fa ny tena zava-dehibe dia ny fanehoana fa vonona ianao anova pejy vaovao amin'ny fitantanana amin'ny ankapobeny eto Madagasikara inary ivadika resaka hafa mihitsiny isika sady bilan anao sy ny département tantananao ihany izy ty no fantaniana andrasan'ny olona misy atao hoe vary mangatsika mba tsy lazako hoe misy dossier anao ihany koa satria inona le olana rehefa nijery arsiva hoe ho vahiniko ny président Jondriana Narvelo dia tena nijery ny raharaha lalana aloha satria nyresaka lalana ianao teo ny raharaha mahakasika ny fer zay lasa FR moa zany izy amin'izao fotoana izao ary tamin'ny andronao mihitsiny ianao no anisan'ny tompona andraikitra voaloha namadika ny fer lasa fond routier io mbola ianao zany ny travaux tamin'izany fotoana zany efa tsy voaloka ny volan'ny orinasa mpikojakoja lalana
tamin'izany fotoana zany ary ianao a mbola nitantana an'izay a département zay tsy ny orinasa mpikojakoja lalana ihany a fa misy an'ireto le membre ny ARM angany ilazantsika azy ireo a ny fanontaniako zany a de tena tsotra satria rehefa niala teo anivon'ny gouvernement ianao araka ny fampidirana zay nataoko teo de hoe mitantana ainao manjery oa tompona aina manjery zany ajo andreny anarivelo zany ny fampalalao ambavaon'ny Cool TV alefako indray ny data raha mbola ilainao a fa izy mihitsy no namoaka ny resaka problème na hoe olona ny fer io ny vavao ny fahitalavitra zay anao sy ny tantananao ary nampitsikafina rehetra ny vola sy ny zavatra rehetra tsy voaloha ao ody lay vavao ary hoe tsy hita hono ny vola ny fer rehefa niala teo anivon'ny gouvernement ianao tsotra ny fanontaniako voalohany indrindra aloha de hoe inona ny antony namadiana ny fer ho lasa fond routier ny faharoa de tsotra lasa iza le vola zay nambara fa tsy hita ohatrinona exactement ohatrinona maro ny vola io a raha mba azonao tenenina ho an'ny mangarara ho an'ireo vahoaka malagasy manerana nosy miaraka amintsika ireo Alimato ajo ariana inarivelo ya misaotranao nametraka ny fanontaniana iny satria mahakasika fiainan'olona be da be ary tena mahatohana tanteraka mihitsy ilay izy tsy amin'ny malagasy ihany a fa mampandraraha ihany koa satria amiko a tsy afaka androso ty Madagasikara ty a raha ohatra tsy mimpandraraha indrindra malagasy a no ampiana ary zay a ny foto-kevitry natoko malagasy miaramainga ihany koa ny hoe a ao anatin'le lazaiko teo hoe relève na économique sy ny décentralisation a dilaina koa ny sokafa ny fandarana eto Madagasikara mikasika ny fond routier sy ny agence routière nisy lalàna tamin'ny 20 sy 20 lalàna 2018 037 zay nametra fa tsy maintsy avadika daholo ny statut ny organisme public rehetrarehetra ary namena heritaona ny fanatanterahana an'izany zay a nanovana ny statut ny fond routier sy ny agence routière lalàna ny nametraka an'io 2018 037 fa eo am'le resaka vola ny olana kely ho avy am'izay amin'ny resaka vola tsy misy makary amin'ny ary voalaza ny lalàna de mazava ny hoe ny organisme public zany a de ny trésor public no mitazona ny volany ny ezaka zay a ny hoe hitazomana ny vola teno anivon'ireo banque primaire fa ny lalàna ary nanapaka ny conseil de gouvernement ao ny archivany zany a ny hoe ary raha atsakany sy andavany ny voalazany lalàna de alao ny vola mipetraka any amin'ny trésor am'izay fa tsy mipetraka any amin'ny banque primaire tsony misy mahatsara anazy ihany raha ohatra tena mandeha ny fitantanana ary tena mahay fitantanana tsika eto Madagasikara satria rehefa mipetraka any amin'ny trésor public ane io vola io e de nidika an'izay zany a misy vola azon'ny fanjakana kirakirainy eo ka tsy voatery mindrana intsony izy satria ny volan'ny fer de tadio tsara fa tsy hoe rehefa tonga any amin'ny trésor rehefa tonga voarainao koa ro vola de azonao ampiasainao an'io tsy azonao ampiasainao an'io ny volan'ny fer fa ny vola voangona amin'ny taona anankiray a de ampiasaina amin'ny taona manaraka de ho avy amin'le fanazavana manaraka an'izay dika an'izay rehefa manao tolobidy ianao amin'ny fond routier de vola efa misy zany no azonao anaovana tolobidy mba ilana mantsy an'le mety olana matoa zany natao reo tolobidy rehetrarehetra eo a de efa nandaliny an-tanatohatra rehetrarehetra zany hoe ny vola zany nisy a andoavana azy a matoa afaka natao le tolobidy nakaizary le vola androany 200 milliards d'ariary ny vola tao tamin'izay tonga isan'ny fanavoizana nentina de ny hoe tsy maintsy andoava an'ireo mpitsinjara solika ny vola makao niala tao zay ary ny prime ministre nanamafiny zany ministre ny solo anahy koa mbola nanamafy an'izany fa 600 milliards ny vola tao antanio zay tompony andraikitra ny tatana azy zany hoe nakaizy ireo vola tao amin'ny compte ny fond routier eo androany fa manamafy ianao fa tsy hita ireo vola ireo tsy afaka hiteny hoe tsy hita fa tsy voalolo volan'olona androany ny fantatro inona ny antony tsy nahavoalohan'le vola satria na ianao mbola tsy niala ary nge de efa nisy ny problème ny entreprise io baiko avy any amin'ny prime ministre ary misy taratasy mazavany a no nilaza hoe tsisy azo aloha ny vola rehetrarehetra avy any amin'ny fond routier zay niteraka olana ny fandavana na ny karama ny mpiasa ny agence routière nefa natao le vola tao ny prime ministre no manome baiko hoe azo mena aloha le vola tsy mahazo avoaka ny vola raha tsy misy autorisation avy any amin'ny prime ministre sy ny filoham-pirenena inona ny antony sady tsy nanontany amin'ny ministre tompony andraikitra anao tamin'izany tsy fantatra
Ny antony dia izy ngamba mamaly anazy satria lazaina fa hoe misy audit mbola ho atao nefa fantatritsika tsara fa misy commissaire au compte zany fond routier zany fa tsy hoe mipetrapotsiny akoriny ary ireo entreprise ireo dia nanaraka ny fepetra rehetrarehetra fanatanterahana ny asa raha misy zavatra tsy mety ny nataon'ny entreprise dia afaka ny raisiny fa zavatra anankiray tiako ho lazaina amintsika eto ministra ane manana droit anao marché de gré à gré fa hiajo andreneny ary velona iray raha tsy nanao satria amika tsy fahaiza mitantana zany marché de gré à gré zany ary fanaovana tantely afadrakotra amin'ny volam-panjakana ihany koa dikan'izay ve tsy voava mihitsy ny olan'ny resaka fondroute io satria na tiatsika na tsy tiatsika dia misy fetraika ny any amin'le lalana tsy erevo nge le lalana manerana nosy tsy erevo re mpitatitra taraina rehetra reo ka takatry le olona nanapa-kevitra eo azy aloha raha ve ny volan'ny entreprise zany resaka zany zay ny fantena tokony hipetraka ka apetraka aminao ihany koa satria fony anao mbola teo nge dia afaka nanapa-kevitra ihany koa ka tsy mahazo manapa-kevitra ianao tsy mahazo mandoha anazy baiko le izy ne tsy mahazo avoaka io vola io raha mijery ny fandaratsika zany androany le mpamome baiko ny prime ministre sy ny filoam-pirenena inona ny afatra ambaranao aminy na mesazy ampitainao aminy nety taminareo ve ny fanapa-kevitra ny raisinareo zay ve ny tena fahaiza mitantana eto amin'ity firenena ity ary nitondra vokatsohan'ny firenena ve zany fanapa-kevitra zany ny tantarany tsara ohatray ihany koa le karaman'le mpiasany ARM masiana problème ohatray koa vola avy any amin'ny fond routier any mandeha makany dia misy baiko koa hoe tsy mbola omena koa ve reo sa ina ihany satria hatramin'ireo mpiasan'ny pesazy ihany koa ary to tafiditra ao anatin'izay tsy mandeharan'izay tsy nandray daholo satria zay ny baiko hoe tsy mahazo mamoaka vola raha tsy misy autorisation avy any amin'ny prime ministre sy ny filohan'ny république makasiraka anao amin'izay révélation kely zay satria mba tsara ho fantatry ny vahoaka ihany anisan'ny raharaha manaratsendrika anao ihany koa ny resaka fanotofana tany sy ny raratany any mato atso andrianay narve manaratsendrika ahoana no manaratsendrika anao mihitsy satria fa ngatsy isy manoditra tsony zao lafony anao mbola tamin'ny tetezamita dia efa nisy ianao teo mbola nisy zao ihany koa mbola mitohy koa le izy mbola za koa zany zao ny tompony andraikitra amin'izao ka tamin'ny andro rao aloha zany miantanitsika fa ny amin'izao le ratsendrika mantsy mahavarina anazy ratsendrika anao satria malaza ohatra zao anisany hoe ianao dia mpamme tany ho an'ny karana teto Antananarivo renivohitra BDB zany no ohatra ny raisina tamin'ireny fotoan'ireny ianao tany amin'ny tetezamita voaniala ny filoha Marc Ravalomanana nisany nanenjeha anazy io resaka fanotofana tany io fa tetezamita ngena no miginy atsinana ny bypass rehetra iny taritra nitototra daholo inona le fanazavana hoentanao any vahoaka androany mety diso angamba ny filazanao i Gasikara fa tsy tamin'ny tetezamita ny fanotofana iny atsinana ny bypass araka ny voalazanao fa tamin'ny tetezamita nanaovana plan d'urbanisme directeur sy plan d'urbanisme de détail n'Antananarivo surtout détail an'iny bypass iny ary nanomboka tamin'ny taona 2015 sy 2020 dia novaina ny plan d'urbanisme tamin'iny bypass iny ka afaka nitotofana indray takaloha ngambany ataontsika averitsika araka ny tena voalazany lalàna le izy mikasika ny resaka fanotofana tany sy ny ministera hofaranako le izy tsy anjaran'ny ministera eny manome autorisation ny fanotofana tany fa anjarany be ny tanàna eny toerana rehefa mifanaraka amin'ny drafim-panajariana ny tanàna n'ilay izy fa misy fomba fiasa hoe mahazo asa fankatoavana isa inona avy amin'ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministera tsy marina zany comité misy any be ny tanàna ny apipa sy ny ministera no ao zay fa rehefa tsy manaiky ny be ny tanàna dia tsy afaka manao satria arrêté avoaka ny be ny tanàna no ahafahanao manao remblé fa tsy arrêté avoaka ny ministera raha misy ministra nanao an'izany ka tsy manaiky ny apipa sy ny ministera misy fomba fiasa ohatr'izay ngely izy ary zay ny tena manahirana ary ny tena teraka raha tsy manaiky ny be ny tanàna tsy mamoaka arrêté didy mpitondrana dia tsy azo atao fa ny tena mahakasika anao satria anao manko ny tena efa tapitra nga izy zao za tena ny ray sokonao tiato mihitsy anisan'ny voatanisa ny resaka tany LNTPB etsy alarbi zay lasa ny Nouvelle la votonina tany ny anaranao tamina gazety mpiseho isan'andro anankiray ny laniera iray manontolo sy ny rehetrarehetra iny tamin'ny fotoana zay nitantananao ministera ny fanajariana ny tany dia mba ho aromeo ny profo mifanohatra amin'izany tsika androany ho an'ireo vahoaka ireo ho an'ny mangarary voalohany indrindra aloha
tsy azo atao ny mivarotra tany-panjakana amin'ny vahiny eto Madagasikara. Voalaza ny lalàna zany, voalaza ao anaty lalam-panorenana. Za Ihajo Andrenena Arvelo dia olona mpanara-dalàna ary manaja lalàna. Hoavy aminao amin'izay tsy mbola nivarotra tany amin'ny vahiny ny andre mandeha teto Madagasikara ka tsy mifanaraka amin'ny lalàna. Raha misy olona te hivarotra ny taniny amin'ny vahiny anazy manokana iny fa mafanjakana iny tany-panjakana tsy azo atao. Novotel ny resanao janoary 24 no nitsangana ny Novotel dia nao hoe mieritreritra fa za tonga tamin'ny février mars 2024 dia tao anatin'ny herintaona zany tafatsangana ny Novotel mba nanaraka tantara ngamby ianao sy nanaraka ny vaovao i Gasikara dia ahoana ny afahako mamy azy dia vita tao anatin'ny herintaona ve io Novotel io eny Laniera misy tompona andraikitra tamin'izany fa tsy Ihajo Andrenena Arvelo na ray metatra carrièrany tsy na metany anizaniza teny Laniera aloha ataoko mazava tsara zany. Iza zany manome fahazahoan-dalana reny fanotofana tanimbary be dehibe manirana na Antananarivo ireo dia mbola veriko aminao ihany fa tsy maintsy didim-pitondrana avany amin'ny commune misy an'ireo toeran'ireo vao afaka manao ny fanotorana tany. Ny anjaran'ny ministera dia manara-maso hoe mifanaraka tsara ve amin'ny drafi-panajariana na plan d'urbanisme directeur reny zavatra kely ary zay nandeha lavitra tao anatin'izany efa nisy ao anatin'ny napetraka eto ao anatin'ny ministera misy application misy hoe mataky dia afaka mijery daholo ny rehetrarehetra ianao afaka mandinika hoe aiza ny toerana azo anajariana azo ananganana dia aiza ny toerana tsy azo ananganana ny tapahana nge zany tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ministra ane zany dia ny anjara ministera dia manara-maso an'izany hoe mifanaraka amin'io tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ministra io ve zany fanapahan-kevitra raisy ny ben'ny tanàna raisy ny apipa sy ny teknisianina zany rehefa misy zavatra atao fa tsy azo ny lalàna mazava tsy anjara ny ministera ny mamoaka autorisation anaovana rembler. Izay ny makasika ny fanotofana tany fa ny resaka fanana tany indray hatrany amin'ny 20 sy 10 isanjato na raha mpitsarana aloha dia saika io resaka ady tany io ary asa ratsaronao fa anisan'ny nampiady anareo sy ny député Nèvre Olodinina mihitsy ty resaka tany ty ary natonga anazy nanitititsika ny anaranao tamin'ny fotoanandrony dia ohatrany tsy fantatra moa zay mikimaky reo dia ohatrany niavana tampoka indray nareo androany ve masamilaza azo andehan'ny Arvelo fa madio tanana makasika n'ity resaka fanana tany eto Madagasikara ty diso ve reny walawala ozy ny fiteny tanora nataon'ny député Nèvre Olodinina momba anao sy makasika anao reny. Izy antanina ny heviny fa za madio tsara ny eritreritro ary madio tsara ny saiko fa ny fanapahan-kevitra ny raisiko teto Madagasikara tamin'ny fitantanana andraram-panjakana indrindra ny fanana tany dia nanaraka ny lalàna daholo ary betsaka ny zavatra ny laviko ary mety zay mampiwalaoala araka ny volazanao ny olona maro be satria izay ihany tondra fanovana tao anatin'ny fanana tany sy fandrefesa-tany io araka lazaiko anao teo fotsiny ohatra ny hoe nampitombona ny isan'ny barao fanana tany sy ny fandrefesa-tany efa makitika tombotsoan'olona ane zany Gasikara napetraka ny dématérialisation tao anatin'ny fanana tany sy ny fandrefesa-tany hitatsika eo amin'ny atsimon-drano nanomboana an'izany misy fizarana automatique atao plan certificat juridique tokony toizana teto avara-drano zany fa tsy nitohatra amin'izao io ny administration mpanjakana antitra indrindra fa mba nisy ezaka nataon'ny fitondrana ve tao anatin'izay nisy ezaka ane zany zay dia nanao ny ezaka zay farany herinay nanatsarana azy sy analana ny sakana ho an'ny vahoaka mba fantatrao fanjakana zany ane mbola tsy nividy fiarakodia ho an'io sampana raha io ahoana nefa ny andananao andehanao bornage na andeha hijery visite de lieu tsy maintsy le vahoaka tsotra ry zany miantoka azy zany hoe le oalaoala tsy izay ny vahaolana fa hoe tena nisy finiavana ve tao anatin'ny fitondrana mifanesy anampy an'io sampana raha-mpanjakana anankiray io tsy nisy zany zay niezaka tamin'izany
ireo mpiara-miasa ireo niezaka tamin'izany vitan'izany ary betsaka zatra vitanay tao anatiny tao mba tsy ekinandoha avy any ivelany foana amin'ny ny réforme tokony atao dia natsangana ny Fonds national foncier mba hahafahana manampy an'ireo mpiara-miasa ireo raisiko ohatra aminao fotsiny taratasy ampiasaina rehetrrehetra anatin'ny fananatany sy fandrevesatany eny dia tsy maintsy ny mpanjifa no mitondra azy tsika nefa manana imprimerie nationale niezaka izay nitondra an'izany teo anivon'ny imprimerie nationale nametraka budget amin'izany tapaka matety dia toizako ihany natsanganao marobe ny bron fananatany androany zao mitsangana ny empanie efa vitany eny tany empanie satria nampiarahana ihany koa amin'ny politika mpanjakana ny fanaovana azy zany hoe fa fantatray tamin'izay mitantana ny asa vaventy fa ho atao ny lalana satria zay ny ady an'izany ny lalana manomboka any empanie manandranovory mandrapatonga ny ambovombe rehefa misokatra ny lalana misokatra ilay toerana dia hoe tsy maintsy atao ny fanokafana bron fananatany satria io no arenan'ny malagasy so ny mpanambola tretra ny tonga dia miazakazaka ny vita ny lalana dia le praitandrazana amin'ny tena tavelany zay ny nanokafanay bron tany empanie ohatra mba tsy ampijaly azy zay ny zanay nanokafana ny brao any tany amanja fa tsy nisy moa volana nytanterahana azy avy eo dia zany rehetra zany fanatsarana natao anatiny eo miteraka olana ozy tsika eo anatin'ny fiarahamonina tena makany zany satria tsy misy mijery io sampandraraha io ary inona niezaka na hoe fanatsarana mba nataonao mahakasika ny resaka satria anjakan'ny kolokolo ihany koa resaka fananatany sy ny ministera misahana anazy io zay koa anisan'ny fototry le ady tany zay akoatra n'le fampitomboana n'le brao mahakasika ny kolokolo satria io ny tena olana sy ny resaka réseau mafia mihitsy ny ao anatin'le mahatonga ny kolokolo inge dia be da be ny tsy maty manota ao anatiny eo dia be da be ny mampiasa ny fananam-panjakana sy ny toeram-panjakana anaovana an'izay kolokolo zay ina niezaka nandravana zay ny andravana zany ohatra dia ny fanaovana ny fitinjaran'nympahefana tao anatiny tao any nanapartahana ny brao io tadidinao tsara fa teo anosy daholo ny brao taloha zao misy brao any amin'ny varadrano misy brao atsimon-drano misy brao ambodra-trimo misy brao an-dramasina misy brao any anjozorobe zany dia fandehanana any mangarahara eo anilan'izay koa misy ihany koa ny fampitomboana ny traikefa nireo mpiara-miasa ao izay neny nanokatra ny fampiofanana nireo ingénieur ny topografika any tany amin'ny enamime mba hafe tsara ny asa-panjakana izy fa etsy an-daniny betsaka ireo fapetra ny raisina ohatra ny titre tadidinao tsara taloha gasikara fa be da be ny double titre ny antony dia afaka manao n'iny titre iny daholo eny rehetra eny ny zany niaraka tamin'ny imprime national nanao titre voaro misy hologramme ao anatiny io tsy afaka ataona izany atsony fa tsy maintsy amin'ny imprime national tena valeur fiduciaire zany ezaka zany mety analanany zany olany zany fa mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao satria voakasika io na ndraraha-mpanjakana na ny raharaha-pitsarana na ndraraha iny anivo ny vondrom-paritra tsinjara-pahefana zany hoe ny fitantanana amin'ny ankapobeny eto Madagasikara mihitsy mila tsaraina fa io zany any tena ahitana an'izay tsy fahombiaza ny ataontsika amin'ny teny mahazatra hoe bonne gouvernance zay satria mikorotana tanteraka ny tady fitantanana ndraraha-mpanjakana eto Madagasikara zay eritreretinay atao anatin'ny antokony eritreretiko manokany hoe raha tsy miverina amin'ny laoniny ny fitantanana ndrara-mpanjakana amafisina ny rafi-mpanjakana rehetrarehetra tsy ho tafavoaka io ohatra ny ezaka natao boky rovitra manao ny ezaka voalany ake zao ny lalàna mikasika amin'ny boky rovitra ny ezaka tamin'izany zay miaraka amin'ireo teknisiana fa tonga eo anivon'ny gouvernement le izy dia tsy mbola mivokatra amin'izao ny décret d'application nataonay mba ilana amin'ny ady tany sy ny resaka kolokolo sy mety ampiady ny mpiarahamonina nentina teo anivon'ny gouvernement tany lalàna momba n'ireo terrain coloniaux na tany voantso eo le izy dia tavela eo zay nge natao hoe tena misy fahavononana marina ve fitsarana momba ny ady tany dia nyresahana fotsiny fa tsy mety tafavoaka misy volonté politique politika sa manova zavatra ny ilaina eto dia tsapanay izy andrano fa politika hiaro tombontso manokana aloha no hita eto dia zay mahay mitabataba ihany no lasa mahazo ny rariny ka ny any amin'ny resaka fananatany aloha zany ny hita zany le ezaka fa le lalana zany tsy tavavoaka fotsiny asa hoe inona fotsiny nataonareo tao amin'ny ministeran'ny hazavaventy tao fa io aloha zany ny vokany aloha natanàn-dehibe nandreny vohitra potika aloha ny lalana telo taona
mahery roa volana ianao ny tanan'izany roa taona mahely roa volana anao ny tanan'izany andraikitra zany dia zao efa minisitra anankiroa ny tao arinako misy dikany ene zany ka ny nataonao moa ny antaniko sao fa tsy ny nataon'ny hafa mantsy ka ny nataoko satria ianao zao ny lavalika tamin'ireo minisitra anankiroa tao arinanao dia nataoko efa nazavaiko anao reny a no ny baiko dia tsy vita izy vola misy a fa raha zahako manokana zany ny olana dia zay no mahatonga anahy tsy nampaninina mihitsy tsy niala teo amin'ilay toerana raha zay ny ampasohan'ny Madagasikara sy ampasohan'ny sehatra ohatra ndraisina tamin'ireny eny hitanao reny fitaovany reny hevitra avy aminay eny no ny voany hoe andao mena fitaovana isaky ny faritra rehetrarehetra anamboarana ny lalatra tsy ho vita daholo reo raha izy mpamatsy volontsika le fitaovana menany gouverneur ve satria hiazo Andriananarivelo ngamba no nitatana ny ministera tamin'ireny dia aleo tatan'ny gouverneur tsy maninona fandroany tena mandeha ny fanamboaran-dalana ve reny inona zany nilana ministeran'ny asa vaventy misy technicien na ingénieur niofana amin'izany eny tao e dozy hoe raha hiajo Andriananarivelo ny olana eto any fa tsy maninona dia ampiasao any fa ny zavatra olana androany kay a tsy ajo Andriananarivelo kay zany veno atao sakana ho an'ny firenena fa le tsy alako bika tsy tiako tare tsy fantatro fa tsy nanakana anay zany a mbola ho hitanao atoato a tany amin'ny tamin'ny 2014 za tany a Japon tamin'ny tikady a no nangataka fitaovana avy amin'ny gouvernement japonais zay tsy nazototsony eny amin'ny an'izany ho avy izy atoato a ezako manokana zany ary fantatry ny gouvernement japonais fantatry ny fanjakana amin'izao fotoana zao hoe andao amerenana mitanjaky ny fanjakana satria amiko ilaina fanjakana mahafera raha-mpanjakana ka zay zavatra hoe omenao ihany sa ihany propagande ianao sa hoany satria tsy anany no manome an'izany fa ny gouvernement japonais no manome fanampiana akoatra ny tenanao teo hoe kivy a fa tsy kivy ahoana ohatrany hoe ohatrany tsy mazototsony aozy ianao sa tena vao mainky ary resy ladra ry fantatra hoe bitako ny lalana anatsarana ny Madagasikara eny ary zamaranantsika ny fandarana ny tontolon'ny fahasahiranan'ny malagasy asa raha mba miaina ataon'ny malagasy ihany keo ianao a mino aho fa ao anatin'le ataontsika hoe stadiny ataontsika hoe période traversé désert politique ve ilazana zany satria tena isan'ny tena mampikakaiky amin'ny vahoaka ankehitriny resaka vidim-piainana président Andry Andriananarivelo a ny PPN indrindrandrindra tena tsy misy vahaolana mihitsy ve eo raha ny fahitanao azy sa ina amin'ny tontolo-kevitra hoentinareo a raha miresaka ny foto-tsakafon'ny malagasy moa tsika zay tena hoe mampitaraina ny maro a ny resaka vary a miakatra isan'andro ny vidiny a tsy fantatro moa zany zay nataonareo tao anatin'ny gouvernement tatao fa dia tsy nahitana vahaolana mihitsy fa dia vorontavanandro aloha ny hita ny tsinjo maro samihafa ny vary tsinjo ny tsena mora tamin'ny andronareo ary moa nanafatra 20 sambo asa manao ahoana tsika androany ary mba tonga ajo Andriananarivelo ny vidim-piainana ny raha mahita io miakatra ary tsy voafehy mihitsiny dia mbola marika lay tsy fahaiza mitantana ihany lay izy satria tsika nge tsy mamokatra nininy toetoerana amin'izao hoe mba nisy ezaka ve nataon'ny fanjakana namoronana fotodrafitrasa famokarana dia toetoerana rehefa manafadretana avy any ivelany ianao Gasikara dia mazava ho azy tsy tompony fanapaha-kevitra ntsony ianao zany amin'ny vidiny fa ny olona nafaranao azy no tompony dia mazava ho azy raha ohatra tsy misy mifananganana orinasa tsy misy mifanaovana fanodonana ny vokatra toetoerana dia mitangana ohatr' zao daholo ny vidin'ny PPN rehetrarehetra amin'ny ankapobeny fa olana avy aty aminay dia tsotra ny amin'iny hoe araka lazay tao sokafy ny fandarana eto Madagasikara mahatsapa venao fa misy monopole ve misy le izy satria tsy afaka tsy monopole ihany fa sakatsakana amin'ny fandarana manokana ianao tao anatiny taloha izy manao an'izany zavatra ny fanjakana tsy mamay sehatra ny afahan'ny olona manao miasa eto Madagasikara be reo sakatsakana maro samihafa afaka manome ohatra ve ianao ameko ohatra fotsiny ianao ohatra araka lazaiko teo hoe fanjakana ve ary zao a misy olona andeha hanangana usine dia ny procédure ampiasaina efa 100,000 mazava ho azy asarotana ary izany fianarana nataoko ary traika efa nanako ny fananganana hitanao lazainao tamin'ny voalohany teo zany resaka agroalimentaire zany ary efa nanangana orinasa vitsivitsy teto Madagasikara tamin'ireo toerana nisako teo aloha fantatro tsara zany hoe inona ny vahaolana ary inona ny tokony afaka ahodina eto Madagasikara ary io tena mazava-dehibe azy dia famorona kasa ihany koa
ho an'ny tanora sy ny mpiray-tanindrazana amintsika fa ny olana dia zay feno le sakatsakana maro samihafa ohatra meko anao farany teo zao lazaina fa hoe akatony ny compte en devise fa io mampitotongana amin'ny vola malagasy efa nakatonaro zao le compte en devise nazo aina ary ve ny sandan'ny vola malagasy ianao any samy miara-mahitsika tsy nisy zany hoe misy fanapaha-kevitra tsy voahevitra zany raisina ka manjary sakana fampirobona ny toekarena nefa tadio tsara fa efa 3 tapitritsika androany zany hoe fa tsena anankiray tokony avelona orinasa mihitsy raha ohatsika 10 tapitrisa dia azo ny eritreretina hoe manangana orinasa ny Madagasikara ange sarotra satria vitsy loatra mpanjify fa androany efa tsena anankiray ahafahana misehatra tsara tsika amin'ny lafiny maro samihafa dia zay ny tokony ampin'ny fanjakana zay ny tokony ezahany fanjakana dia zay ny tokony hanomezana sehatra ny tompona ndraikitra trany fotony ao anatin'ny politika na fitsinjara-pahefana marina raha misy olona tianangana orinasa any Morondava ohatra dia matokony amoraina ny fananganany an'izany any Morondava Morondava ndray sara satria niasa tany raha misy tianao zavatra any mifaritra hafa dia amoraina izany ary ampiana reo tompona ndraikitra ny fotony amin'ny fanomezan-dalana an'izany mbo tombotsoan'lay faritra sy tombotsoan'ny Madagasikara amin'ny ankapobeny fa tsy misy zay amin'izao fotoana izao dia raha vao manafatra zavatra avy any ivelany tsika dia tsy tompony vidintsony tokony amin'ny resaka vary tokony manana politika mazavy tsika amin'ny fambolem-bary izay manokana dia mieritreritra fa ilaina ny tena hoe loi d'orientation mikasika ny agriculture eto Madagasikara satria io ny aindehibe amintsika tsy manana an'izany any Madagasikara ary zay dia manana an'izany sosikevy zany ary miasa amin'izany ny teknisiany ny ao anivony manatoko malagasy miara-miaingy satria resy lahatra nareo reto e izy fotoana masy tamin'ny andro za mamboly vary fa tsy mamboly artemisia ary mandalo any aminay ny ambany vohatra any aminay ny akadina andriny ianao dia mahita ny mbola famboleko vary sy ny fiopiko omby satria zay ny taizana ary za resy lahatra fa ny resaka fambolena dia afaka ampandrosoantsika any Madagasikara indrindrandrindra amin'ity faritra misy any Afrika ity tadio tsara fa mbola tsy folo isanjato ny tany azo ambolenany no voavola eto Madagasikara amintsika amin'ny teny zao zany mbola midadasika zany raha ny lafiny fambolena eto Madagasikara fa mila voafe io voafe ny resaka fitantanana voafe ny resaka rano fa indrindrandrindra manana fomba fijery tena mitondra makany amin'ny fahavitatena ara-tsakafo any Madagasikara isika azo everina mety hoe tanjona satria tsy voa zao ihany na notsika zay fahaleovan-tena ara-tsakafo Madagasikara zay betsaka ny fampanantenana fa dia ho hitatsika ao misy teboka telo farany reto satria mandeha be ny fotoanatsika président Ajo Andriana Narvelo mampikakaiky amin'ny vahoaka ny voalohany aloha resaka tsy fandriam-pahalemana io moa tsy razaina ntsony na ny atsah na ty an-tanàna na ny ambanivohitra na andrenivohitra dia tena hoe maty ny fanafiana ny vahoaka malagasy ary zao tsy fanafiana amin'ny antso ntsony fa mitapy hidina mihitsiny ny dahalo manakana eny an-dalana mandeha eto andrenivohitra ianao tsy samy mikitika finday tsony ny asan-dahalo ny fandrobana amin'ny malagasy tsy fantatro zay zavatra tena hoe atao inona fotsiny reny le nanao matso tamin'ny 26 juin reny ve resaka politika ve ny olana resaka rafitra ve ny olana sa inona ny vahaolana hoentinareo amin'ity tsy fandriam-pahalemana ity ny faharoa dia ny resaka angovo zay tena olana goavana be io zany dia mipaka mivantana amin'ny fiainan'ny malagasy satria raha tsy resaka ohatra ny vitsolika zao tsika dia tena sahirana zany ianao inona ny vahaolana ho an'ireo le mpampiasa satria ny angovotsika koa zany zao anisan'ny mampiembotra ny mpampiasa vola sady efa lafiny atsika no tsy manaraka ny fenitra zay andrasana raha ny jiro na ny herinaratra manokana aza moa dia io ny délestage iainantsika amin'izao fotoana izao ny filomo raha tonga teny itosy tamin'ny faran'ny herinandro teo dia ny embouteillage nampanantenany raha dorom-pone momba ny délestage mibetsaka sy ny resaka hôpitaly betsaka ny fampanantenana momba n'io délestage io efa folo taona zay inona ihany koa ny vahaolana hoentinareo mazava ety ambomanambola zao tsika akaiky jirama mihitsy natahoatra mihitsy fa dia tapaka ihany jiro ao anatin' zao fandarana zao isorako ny madama anao sy ny tompona andraikitra moa fa misy milina ata na groupe dia afaka mitony fandarantsika
io dia voafehy ao anatin'ilay fandresahako teo ihany reo olana rehetra eo dia resaka fitantanana eto Madagasikara. Io resaka solika andresantsika teo raha nanaraka ny vaovao farany teo ny rana tamin'ny tairim-bola iraisam-pirenena ianao Gasikara dia niaika ihany ny fanjakana ny farany fa manomboka amin'ny 424 dia tsy maintsy miverina amin'ny vérité des prix amin'ny solika io. Ny antony araka ny lazaiko teo tsika mbola tsy mpamokatra solika fa manafatra tsy ho voafehanao mihitsy zany io resaka solika io ny vidiny fa miakina amin'izay mpamokatra azy ihany. Alahoana le falona nisy hoe raffinerie sy ohatr'izany sa tsy vahaolana tsony reny? Be da be ny vahaolana azo raisina fa ny vahaolana ampiarina aloha dia ny fiarovana fahefahan'ny vidiny malagasy. Ny fiarovana fahefahan'ny vidiny malagasy zay tsy mifahamezana subvention an'ireo pétrolier akory fa ny fampitomboana ny vola ampiasainao eo tokantranonao sy amin'ny asa mandraranao. Ary raha ataony ny vérité des prix raha mila manao subvention ho anay manokana dia tsy ny pétrolier no mena subvention fa ireo mpisehatra ireo mpitatitra sy ny rehetrarehetra no mena subvention mba tsy ho vesatra ho anazy na ho vesatra ho an'ny mpanjifa ny fitaterana ny vidiny rehefa avy eo. Masaka zay nefa ve kitapom-bola mpanjakana atsika satria neo ny pétrolier tsy voalohatsika fa firy taona ka ny pétrolier ny rehefa menao an'ilay vola tsy mividy lasante tsony izy fa raha izaho Gasikara manome volanao da ataonao inona moa iny vola iny tsy hividanao lasante ihany zany mitombo zany le vola mampiodina n'le économie amin'ny ankapobeny fa ny pétrolier dia le vola tsy ampy no alohanao aminy zay le subvention. Firenena farany mantra ny tsika dia tsika ianao hoe na eno hoe tany Frantsa ohatra na tany Amerika manome subvention ny pétrolier ny fireneny ireny nefa firenena manan-karena zao tontolo zao fa chèque carburant nameny ho an'ny tokantrano sahirana dia zay zany ny vahaolana anankiray tsy maintsy atao aloha zay ampiakarany fari-piainany malagasy raharay avy ary ny politika rehetrarehetra mampiakatra an'izany no tokony ho jerena. Mikasika ny jirama manokana dia mbola mitovy amin'izay any matoa tsy voavaha io nandritra n'izay taona marobe dia olany fitantanana ihany koa tsy hoe rehefa gadraina daholo akory ny tale général ny jirama dia voavaha le olana tsy vimpirina nova ihany koa nefa efa novaina dia efa menjena tsy resaka olana zany izy fa tena resaka rafitra mihitsy azy dia tsy mandeha amin'loany mazava ho azy fa araka ny lazaiko teo rafitry ny jirama tamin'ny jirama mbola manana mpanjifa vahoaka malagasy folo tapitrisa ve dia mbola tazominao ihany amin'ny jirama efa manana vahoaka malagasy 30 tapitrisa dia zay le politika fitsinjaram-pahefana tiana apetraka ihany koa anatin'ny fitantanana reny zavatra reny jirama tsy afaka mamokatra tsony fa miaraka amin'ireo le secteur privé reo mivarotra sisa ka tsy maninona zany fa misaka hoe privatisation aloha tsy zany ny vahaolana fa orinasa mpanjakana io dia ahoana ny ampandehana azy dia zay ny ilana n'le resaka fitsinjaram-pahefana amin'ny ankapobeny ny hoe ahoana ny ahafahan'ireo rafitry ny jirama eran'ny Madagasikara afaka mamahany olana mivantana ho an'ny mpanjifa ny fotony mety misy paikady maro samihafa zay mifanaraka amin'le zavatra misy ihany dia zay ny tokony trandrahana zay ny tokony ampiana fa raha ohatra hoe anao branchement ana jiro ianao nangataka branchement ana rano ianao any fianaratsoa dia nefa tsy maintsy mbola ampiakarina ty an-taninarivo ina moa ny vahaolana amin'izany fa raha fantatry ny olona ny fotony hoe tia ny jirama eto zao ny volalany zao ny zavatra dedavina dia mora ny manazava amin'izany verina amin'le fitsinjaram-pahefana ary ny anay le fitsinjaram-pahefana araka ny lazaiko anao tsy resaka subvention na commune ihany fa tena toe-tsaina mihitsiny fomba fitantanana firenena zay ihany tena fitsinjaram-pahefana ary zay ny vahaolana ho an'ny Madagasikara ary manana traikefa amin'izany zay ho iaho satria misy norinasa tao ambany fifehezana fantatrao tsara ohatra norinasa seimady fahita anie zany tamin'ny 2024 tafatsangana izy io manana ny tranony sy ny rehetrarehetra zany hoe fahasahina sy fanapahan-kevitra matotra ary finiavana tena anova zavatra ho tombotsoan'ny apitso taranaka faramandimby zay ny ilaina farany le tsy fandripahalemana dia mifampitoy amin'izay le nresahako teo hoe matonga amin'izao sehatra zao ny atsika dia mikorotana ho iaho taminao tany aloha tany ny resaka rafi-mpanjakana sy ny institution rehetrarehetra fa eo ihany koa ny fahantrana sy ny fahefa-mividin'ny malagasy
raha vao tsy miatsara ny fifari-piainan'ny malagasy rehetrarehetra dia tsisy fandriam-pahalemana hipetraka eto. Raha tsy mipetraka ny bonne gouvernance sy ny tany-tandalàna tsy misy an'izany eto. Raha tsy voahaja ny rafitra ny institution tsirairay avy dia tsisy fandriam-pahalemana eto, satria tsy fandriam-pahalemana zay nresahanao zay ihany, tsy izay nresahanao zay ihany hoe misy mamono misy mifamono fa tsy fandriam-pahalemana eo amin'ny resaka fampiasam-bola koa misy. Tsy fandriam-pahalemana amin'ny lafiny rehetrarehetra. Ireny fameno mahatonga an'izao zavatra misy zao. Mila mamerina ny Madagasikara amin'ny lalana tokony alehantsika. Zay mahatonga any amin'ny teny hoe zay manoro lala mahitsy mamindra aina. Raha tiantsika ho velony Madagasikara dia tokony mandeha amin'ny lalana tokony ho alehantsika manomboka izao, fa tsy izao lalana alehantsika izao. Président Adzo Andriana Narvelo, filoha nasional ny atoko MMM, tapitra ny fotoanantsika. Ialako tsiny fa ny ohatra amin'ny fanarahana ny oraka nefa fanararoatra ho ny fotoana iresana aminao, satria ianao tsy ilay presaka isan'andro na isam-bola nakory ary fa tena hoe antaona no maro tena be dia be ny fantanina no manko kanefa teknisiana moa manome toromarika tsy hoe efa isa efa ampy ny fotoana ka kasako manokana ianao hoe nanaiky ary tena hoe fankasitrahana manokana hoe nanaiky resaka amina mpanao gazety sahala amin'izao raha misy ary ny andeha toko hoe afatra na famitihinana na mety nisy zavatra tena nomalinao kanefa tsy nanontaniky tato anatin'ny fandarana fotoanan'izao tomboka. Ya, makasitraka anao Gasikara tamin'ny fanasana ihany koa, ary marina tokoa ny voalazanao fa tsy dia fombako loatra no manao fandarana toy izao satria amiko mbola betsaka ny asa tokony ho hatrehana eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny any mba afatra tiako atao dia ny hoe taona saropady ity taona 2024 ity, satria efa tena lasa latsaka lalina ny firenena. Taona tsy maintsy andraisantsika fepetra anovanana ny lalan-tantara ny Madagasikara. Mino somanantena fa betsaka ny malagasy praitan-drazana amiko malahelo sy ary indrindrandrindra maniry mba hanana ty taninjanaka ity ho avy mamiratra, ka dia misaotra tamin'ny fanasana ary mirary antsika rehetrarehetra samotain'Andriamanitra dia mba ho ada-pinaritra foana indrindraindrindra ao anatin'ny filaminana ity taninjanaka malalatsika ity. Makasitraka indrindra tokoko fanontaniako farany tiako mba enina tsy fotsiny valiteninao Andriamato Adzo Andriana Narvelo fanaoko ihany moa izy io amin'ny Real TV Madagasikara ao maranana ny fandarana miresaka ny tontolo politika tsika mandeha ny feo zay mpanao gazety moa manana loharanom-baovao maro samihafa mandeha miresaka fa Adzo Andriana Narvelo da ny atoka MMM manga tsy fantatro fa le Adzo Andriana Narvelo dia anisan'ny mitady samy mitaky ny isina tetezamita. Manaiky an'izay ve ianao eny satria ny valiny dia mazava tsara tsia. Mankasitraka indrindra tompoko amin'izay valiteny izay ary mirasoanao sy ny antoko MMM ihany koa maniry nefa ny mbola isina adevitra manaraka amin'ny fotoana mampety azy ny mafana ny adevitra zao dia aza atao 10 taona sy 5 taona ntsony elanena fa mba rehefa mba manasa dia mba valio ihany amin'ny fotoana mampety azy. Mankasitraka indrindra tompoko. Sotra tompoko ary manao volo mahafinaritra atsika ny tokantrano tsirairay avy. Isorako manokana ny mpanaraka ny fandarana rehetra tany an-tokantrano. Isorako manokana ny fahita lavitra rehetra zay niaraka nampita tamin'ny ity ality sy ianona manokana ny Real TV Madagasikara, ny Cool TV eo ihany koa ny ABC sy ny MBS. Ianareo hay no vaky jery rehetra any amin'ny fatra zay tsy hoaro voatanisa satria efa mahery ny 300 izy ireo no miaraka mampita atsika mivantana tamin'ity alina ity Andriamato Adzo Andriana Narvelo. Isorako manokana ny ekipa teknika rehetra izay ny kirakira an'izao fandarana zao no ambadika ny caméra ao zay tsy tazantsika maso ary mametraka ny mandrapitafa mirasoan'ny vahoaka malagasy. Marapiona tompoko.